Eny ary tompolasy tompovavy tafaraka isika ato anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada amin'izao andro zoma 7 oktobra 2024 izao anterina ny arabo mba ampirarintsoa antsika mianakavy tsy misy anavahana mihitsy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina arabany manjaka miadana ny fanaovantsika azy tsy misy ny voavaka ao anatin'izay satria dia isika mianakavy ihany no eto ka dia araba faobe no atolotra sy anterina ho antsika izany ary tsy neto toerana ihany fa hatrany ampitan'ny ranomasina rehetrarehetra any isaoran'ilay nahary no ny fitahiny sy ny fitantanany nafahana miaraka ato anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada raha ny fandehan'ny fandarantsika toy ny mahazatra isy ny sehatra eo ao anatin'ny fotoana izay efa voatokana ho an'izany miara-manonja MPS Radio Mada izany eo ihany koa ny namana izay etondra famakafakana efa ho avy eo ny namana faniry Razafy Manatany dia vitantsika arakaraka izay ny fandehan'ny fandarana eto amin'ity miara-manonja MPS Radio Mada ity tsy azo adinoana ny fisaorana andreo teknisianina marobe izay miara manatotosa an'izao fandarana izao satria raha tsy eo ry zareo reo dia tsisy zavatra ho totosa eto eo ny eto amin'ny foibe eo ihany koa ireo teknisianina miparitaka any rehetrarehetra any amin'ny ankapobeny moa ty lafin'ny teknika ity tsara ihany mba mampatsiaho antsika rehetrarehetra marina hoe lafin'ny teknika izy mety avoleta ny fanazavana kanefa mba tsara ihany no fantatsika fa misy ohatra ny antsoina hoe basse fréquence dia misy ny haute fréquence dia misy ekipa daholy izay rehetrarehetra hoe basse fréquence zany mikirakira ny micro ny table sy ny haute fréquence any amin'ire razanklà sy radany any amin'ny resaka antenne sy ny fanaparitahana sary sy ny feo any tokantranontsika any zany ny haute fréquence izay tsetsatsetsatry tsiaritra fa ny hoe fangatahana fiarabana manokana dia io moa ny hoe koko inona koa ny filaza azy mba tenenao zay arahaba manokana dia miteny koa sazany hoe atao kopakopaka hoe kopakopa-tanina fa dia ao moa ny teny hoe tonga dia hoe mba ataovy kopakopaka ao zay tsy le mikopakafa akory fa hoe kopakopaka midika arahaba ka dia atao kopakopaka zany atao kokoa ianareo ao amin'ny faritry fianaratsoa rehetrarehetra iny matsihatra ambony hatratia ambositra aty tsy hoe ho be resaka izahay fa dia tafita izay arahaba izay satria manaraka ny miara-manonja MPS Radio Mada nareo fianaratsoa sy ny rehetrarehetra ao mbalavao tsy empari ambositra iny aty afandriana sy ny rehetrarehetra iny hatrany ambaty finandrahana rehetrarehetra any misy ny manaraka ary maro ianareo dia anaovana ny arabana manokana izany eo ihany koa ny any amin'ny faritry analanjirofo iny dia nazahoana fitenenana hoe mba tenenao zay fa tena manaraka dia arapainareo zany amin'ny faritra analanjirofo eo ihany koa moa zany ny faritra hafa izay tsy ho voatanisa eto ny any ampitan'ny ranomasina ny any Frantsa ny teratany malagasy any Russie eo ihany koa ny any Ukraine misy teratany malagasy zay ihany moa zany mafapana ny raharaha amin'izao fotoana izao fa ny rosiana dia mitsoka mandositra ireo tafika kanefa ny vaovao izay aparitaky ny mpitondra fanjakana ny Kremlin any amin'ny foibeny ny fitantanana ny raharaha-panjakana any Russie zavatra hafa mihitsy no tenen'ny vaovao aparitaky ny ainao manjery mpanjakana any Russie kanefa ireo mpanao gazety dia tsy mety hiteny intsony ny zavatra tsy marina any Russie tsy mety hiteny intsony ny mpanao gazety amin'ireny any manjery mpanjakana any Russie ireny hoe ity no tenenina zavatra efa amboarina dolo miala any dia le mpanao gazety zany ohatra miboloky fotsiny dia mamaky fotsiny inona mahasamy hafa an'izany amin'ny hoe olona mamaky teny fa ny mpanao gazety mahita ny zavatra tena marina iainan'ireo olona zay hoe miaramila sy natsola any amin'ny ady zany dia hitan'ny vahoaka rosiana hoe tena tsy marina ilay zavatra teneniny manjery any Moscou sy ny any amin'ny toerana any zany dia mahatonga ny olona tena lasa mifindra miala ny Russie aloha satria miala an'le hoe fihetsony Poutine dia eo ihany koa zany ny sasany izay miala an'ireo toerana izay hoe atao hoe annexé ampiarahana amin'ny Russie izany inga Poutine nefa dia mbola misisika ihany
mbola misisika ihany amin'ny didoany amin'ity resaka ity kanefa ny toe-karena ny Rusia efa tena sahirana amin'izao fotoana izao fa takotakonana efa miotsaka na ny sandam-bola ny rouble na ny fari-piaina ny rosiana satria raha vao misahatra mikatso ane amin'ny resaka fifanakalozana ny anivelany ohatra hoe resaka gazy ohatra hoe resaka PPN sy ohatran'izany zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro dia tsy maintsy misy fiantraikany izay hitantsika zao ny Covid fa namely mafy mihitsy ny toe-karena ny Covid fa tsy zay keo akory ny anlahana fa eo ihany keo ny tsy fahaiza-mitantana samy tratra daholy tamin'iny fa na izany na tsy zany mila ny zavatra marina ny vahoaka raha ny any Rusia ohatra zany tsisy valaka ny eto Madagasikara tompoko mila zavatra tena marina fa tsy pasipasoana sy amboamboarina any ambadika any dia eo amin'izay no hitondrantsika ny resaka amin'izao fotoana izao. Moa zany mandeha ny fitenena satria misy guerre de communication amin'izao eto Madagasikara dia maro ny io efa tenentsika foana ny vaovao zany zay paritaka any amin'ny vahoaka. Maro isan-karazany izy ireny. Dia ilay malagasy manoloana an'izay dia mihaino izy. Misy aloha ny tena mihaino. Misy ny mamakafaka, misy ny tena mandray, misy ny mandray atsasany, misy ny mandray ray apatelony, fa misy ny hoe miditra ato amin'ny sofiny avy dia mivoaka ato amin'ny sofiny ilany ato. Zany zavatra misy zany, tsy misy hoe afenina na ohatran'izany satria samy manana ny fandraisany azy ny olona arakaraka izay vaovao henony eo sy izay zavatra atolotra azy. Dia izay rehetrarehetra izay no jerena hoe manahoana ary ilay vahoaka malagasy amin'ny fomba famakafakany sy ny fomba andraisany ny zavatra izay resahana aminy. Dia eo indrindra ilay izy satria ilay vahoaka izay mihaino zany dia tsy maintsy izy aloha mijery ny fiainany isanandro aloha. Zay aloha no hitany eo. Vao mifo izy manahoana amin'ny fiainako, ahoana indray ny fitadiavana vola, ahoana ny momba n'ity, raha misy marary, ahoana ny hitsaboana an'io, misy ve ny vola hitsaboana azy sa tsy misy, ahoana reto vokatra reto, raha ny any ambanivohitra zany, ahoana ny amarotana azy, ahoana ny taomana azy, sinsisa, raha tia tanan-dehibe, ohatran'ny tsy ampy zany firehako zany androany fa tsy maintsy mandeha tongotra kely vao tonga ary, ahoana ny sakafo atoandro, ahoana ny ekôlaziny ankizy, ahoana zao, ahoana be dia be. Dia manoloana izay nefa misy ny hoe vaovao na hefitra izay miparitaka eny rehetrarehetra eny zany. Dia ao anatin'izany no andrenesana ny aminy hoe ny raha misy ny fifidianana ary fifidianana tsy maintsy izy dia misy zany no miteny efa azo atoka mihitsy ny fandresena, efa azo atoka izany fandresena izany ary raha tsy azo atoka amin'ny fandresena alao tsy milatsaka mihitsy, fa matoa milatsaka dia efa mahazo atoka ny fandresena. Zany enitsika ny anatin'ny fampalalao mbavao rehetrarehetra any. Dia misy ny taitra hoe ahoana zany, hay ve efa ohatran'izany izy io sinsisa. Fa na izany na tsy izany aloha dia ny olona efa mandinika amin'izao fotoana izao. Zay le resaka hoe guerre de communication. Misy ny dotandroka, so dia tsy fantatrao zany. Misy ny dotandroka amin'ny resaka fomba fiteny, amin'ny fomba filaza makany amin'ny olo-pirenena tsirairay. Misy ny dotandroka dia dominy amin'iny ianao dia vao mikirapaka dia efa tafiditra ao anatin'ny hoe sy zahatra eritreretiny zany. Tsy natao mahagaga mihitsy zany, tsy natao ampikiropaka mihitsy zany, fa ny zavatra misy aloha na tiantsika na tsy tiantsika dia ny olona mitaky ny amin'ny hoe fifidianana madio sy mangarahara, fifidianana tsy misy doublant, fifidianana tsy misy karapanondrosoka, fifidianana tsy misy maty any am-pasana efa 20 taona lasa mbola misoratra ao, fifidianana tsy misy an'izany hoe fanerenana pression amin'ny lafy mivantana na akolaka any ambadimbadika any amin'ny toerana izay tsisy lanana. Tsy mety amin'ny malagasy intsony zany. Ary efa nitenenina teto hoe efa fifidianana impiry zay no teto amin'ity fireneny ity, dia mbola ohatr'izao foana ve tsika ty amin'ny 2020 sy 2021, ohatr'izao tsika mbola mihodina ato sika, mihodina ary sika satria maninona misy resaka fitiavan-tenao,
misy resaka tsy fahatokisa-tenao, misy resaka fialonanao, misy resaka tsy mitsinjo ny firenenao fa nyay ihany nyankonako ihany. Nefa ianao zany raha vao miditra amin'ny resaka hoe fiainam-pirenena zany de jereo neny tamin'ireny vanim-potoana amin'ny fanjanahantany reny hoe ny fanananao mihitsy amin'ny manaraka, ny ainao mihitsy amin'ny manaraka, ny tany razanao mihitsy amin'ny manaraka. Tonga de mifoha amin'ny frantsay zay tany tiany, zany hoe le concession tamin'ny andron'ny frantsay tamin'ny mpanjanahantany reny hoe tianay ty de tonga de efa anaza nga ianao afaka ninny eo miady ianao tonga de nkatsanandry galenisy reo bara-pahefana tamin'izany miatra manaina mihitsy ny antsoina hoe fitiavan-tany razana tompoko. Fa ny amin'izao fotoana zao ilay teny hoe fitiavan-tany razana dia atao zay apetipetiny tena, atao fomba hitadiavana vola. Ny politika ne raha ny tokony ho izy dia ny any am-paosinao manaraka. Zay ny tena atao hoe politika, ary ny politika tompoko science ny politika, fa tsy araka ny fiheveran'ny maro azy amin'izao fotoana zao hoe be politika io, de le teny hoe politika mihitsy no lasa zava-doza, lasa ohatrany hoe mambotry, hoe politika lasa fampitriana ny mpiarabelona. Zay no lasa anaovan'ny andraisan'ny olona azy, nefa tsy zay le izy, fa zao tsy ometsiny ny olona raha miteny ohatran'izany. Satria maninona ny zavatra iainany sy ny zavatra hitany no mahatonga azy hiteny hoe tena tsy mandeha lalana mihitsy ty politika eto Madagasikara ty. Maninona le olona miteny an'izay le olona satria mahafantatra izy hoe raha anina tsy mahita am'izay lohany sy vodiny akory am'izany resaka politika zany, tsy nianatra siansa politika, tsy mahalala ny resaka sosiolojia, satria sosiolojia resaka tontolo mpiarahamonina zany tsisy hoe zava-patany amin'ny resaka politika fa de mahay miteniteny fotsiny eo, de mahay mandandaa ny resaka fotsiny eo, de hoe anao politika hony ohatran'ny anay ato amin'ny tontolony ny asa fanaovan-gazety. Ny anay ne ohatran'izany any amin'ny conférence de presse any amina fotoana manokana any de tsy fantatrao zany fa de hoe tonga de hoe mpanao gazety hony iny. Kanefany ny mpanao gazety eto Madagasikara indrindrandrindra ny eto Antananarivo tena hoe mpanao gazety am-perinasa de hoe miasa amin'ny station sy ohatr'izany, de amin'ny ankapobeny mifankalala daholo zay menakavy mpanao gazety, mifankalala daholo amin'ny ankapobeny. De ihaniny ty ao amin'ny zao, de ihaniny ty miasa ary ihany ty fakalala zay. Fa zao rehefa any amin'ireny le fionany reny, ohatra hoe conférence de presse na atelier na ohatran'izany, fa misy olona tonga de milaza hoe mpanao gazety, zany zao tena andraikitry ny ordre mihitsy zany. Zay moa tamin'ny fotoanandro nefa tao anatin'ny braoan'ny ordre, fa zany ny tena nizahana mihitsy ny mijery hoe iza ny tena mpanao gazety, satria io resaka io misy mpisantoka, misy misoloky. Satria tonga ao le olona akafelaka fotsiny no alehany eo, manoratra anarany ary de aveo mahazo felaka valopy any ambady ihany, zay no alehany eo, fa tsy hoe hitatitra vaovao, hanangona vaovao. Zany ine le izy de lasa mifampijerijery eo, de miteny le olona misoloky, de miteny anarany eo izy, de miteny station tsy fantatra mbola tsisy teto ambonin'ny tany hoe ranona avy amin'ny gazety zao, taizako nisy an'izany. De aveo ny mpanao gazety am-perinasa miteny am'izay tompony andraikitra tarina misy an'izao de re moa le atao ndrala hoe mpanao gazety satelita, tsy te hiteny an'le teny anankiray fa manahirana be. Le surnom na le solonanarana ataon'ny mpanao gazety tena hoe ara-dalàna am'ireo mpanao gazety mpisantoka. Tsy teny an'le teny anankiray fa tonga de fantatra ny namana ny tiako tenenina ao anatin'le izy. De ohatr'izany koa ny politika, milaza manao politika daholo ty rehetrarehetra ty, tsy any anaty atoko, tsy ahoatsy ahoana de hoe manao politika hony. De aveo zany le politika lasa fomba, ary tsy nety Madagasikara ihany fa amin'ny tany misahirana sy tany mandro, fomba hitadiava-karena ny politika amin'ny tany mahantra ary anisan'izany Madagasikara. Zay le resaka hitsiana zay, fomba hitadiava-karena, fomba ahafahana manatsara ny fiainan'ny tokantrano sy ny fiainam-pianakaviana. Fa nga Madagasikara ny fianakavianao rery samy tompony ty ny rehetrarehetra,
ary raha ohatra hoe olona tena manana ny antsoina hoe fitiava-tanyrazana toe-tsaina sy toe-panahy tia ny tanyrazana dia raha vao manao zavatra de efa mieritreritra hoe manahoana ilay mpiray tanyrazana amiko. Zay le izy tsy hoe anao lesona be hoe hoe resaka be deabe eto fa zay no izy fa jereo jereo ny zava-misy eto Madagasikara, jereo ny zavatra misy fa ny idiran'ny sasany any anatin'ny tontolony hoe politika dia ny mba hahafahany mapetipety ny fiainany. Ny idiran'ny sasany any anaty atoko politika ka ezahana mafy ny hoe mba hisongadinana ao anatin'izay sehatra zay de ny afahana hoe manao bizina hitadiavam-bola. Ny politika tompoko tsy natao hitadiavam-bola, zany ny famaritana an'izany antsoina hoe politika zany. Efa noentin'ny député Todsoa Andriamampandry teto, professeur reny manana doctorat firy reny député Todsoa Andriamampandry reny député zany zay lany tamin'ny anarany tiako Madagasikara teny amin'ny boriboritany fahenina rehefa zomamo izy tokony eto izy de zay mahatonga ny tena zany anonona ny anarany. Fa député Todsoa reny manana doctorat firy, tsy reny mihitsy no ampianarinao hoe zao ny resaka tontolo politika sy ny tontolo toe-karena. Tsy olo loatra an'ireny mihitsy de ho ampianarina, arany tsara mihitsy zany. Ary raha hoe miresaka politika zany de olona tahaka izany zany sa hoe mafy an'ilay izy ary miaina ao anatin'ilay izy fitiava-tanyrazana aloha no mibaiko amin'ny resaka politika tompoko. Any amin'ny tany mandroso, any amin'ny tany mandroso sa any amin'ny tany manan-katao tahaka ny États-Unis, raha raisitsika hoe filoham-pirenena zay tonga ao amin'ilay toerana rehefa mialeo izy tapitra fotsiny volony. Jereo i Barack Obama tapitra fotsiny volony Barack Obama amin'izao fotoana zao satria mitambesatra ho an-tsainy nandritra ny fotoana ary izy 2 mandat nandritra ny fotoana ny tantany any États-Unis no hoe ataoko ahoana reto vahoaka Amerikana reto, inona ny mahasoa ny reto vahoaka Amerikana reto. Zay aloha ny ao an-tsain'ny filoha Amerikana voalohany raha zay no resaka, fa tsy hoe inona no mahasoa ny vahoaka ny Afrika, inona no mahasoa ny vahoaka ry ananary. Eo ny resaka hoe politika internationale tompoko, tsy azo ialany zay satria hoe zay ny dikan'le hoe Pax Americana ho antsika mpianatra hoe Amerika zany dia gardien ny atao hoe fandriampahalemana maneran-tany. Zany efa eno zany nandritra ny fotoana maro fa io moa zany miovaova ihany koa ny resaka géopolitika sy ny fiainana eto ambonin'ny tany hoe mitsoka makaiza indray ny rivotra, mitsoka makaiza indray manahoana rava ny bloc de l'Est tamin'ny resaka ady mangatsika rava, fa zao ady mangatsika sa ady tonontonony sa ady mafana sa ady mangotraka. Raha efa rava ny guerre froide ny amin'izao fotoana zao ady maninona, zay zany le izy. Ka raha hoe raisina amin'izay zany ny mpitondra sy ny hoe mpitantana amina firenena anankiray raisitsika ho États-Unis dia tsy maintsy ao andohan'le filoha Amerikana aloha ny hoe inona ny mahasoa an'reto vahoaka Amerikana reto, inona ny mahasoa an'reto vahoaka Amerikana reto, de tokony ohatran'izay daholo. De raha itenenina zany zao Poutine de ny tokony ao an-tsain'ny Poutine de hoe inona ny mahasoa ny vahoaka Rosiana, inona ny mety, inona ny mendrika, inona no mitondra fahombiazana ho an'ny vahoaka Rosiana. Ny fanafiana any Ukraine ve sa ahoana, zay ve mitondra soa ho an'ny vahoaka Rosiana. Ary ny firenena tsirairay tompoko de ny ao an-tsainy dia akoatrany hoe mivahoaka ho aminy de ny fitadiavana tompontsoa any ivelany. Raha miara-miasa aminao zany izy eto Madagasikara, aza manantena mihitsy hoe aka ny olona anjely de hoe tonga de hiara-miasa bôjy aminao fotsiny hoe anao an'izao moditokafana ianao zay ny resaka demokrasia ihany koa zay. Resaka diplomasia moa zany tena marina, resaka diplomasia tokafana ianao kipahankely atsy ianao kipahankely de iny ianao fa mikorota de hoe tena tia mihitsy reto, tianao amin'ny ahoana. Ny vahoakany aloha ny tiany zay vao ianao ary ianao hijereny tombontsoa. Zay mahatonga ny Russie hiditra lalina amina raharahany Afrika amin'izao fotoana zao
satria kopakopahandro isiava aty ambadika aty ohatra ny eo Mali ny eo Burkina Faso misy fanonganam-panjakana de saina rosianina ny entin'le vahoaka eny amin'ny arabe satria misy mikopaka izy atao nananato de sahirana ny frantsay ihany ko efa tamana tao satria efa nahita tsirony taty Afrika ny frantsay de amin'izao fotoana zao sahirana miodikodina tsika malagasy aiza amin'izany ao anatin'izany rehetrarehetra zany ka raha tsy maintsika de mijabaka ao anatin'le izy ka ny tiano tenenina ao anatin'le izy de hoe ny le resaka fitiavan-tanindrazana ny fanaovana politika tsy natao hitadiavana tombotsoa tsy natao hitadiavana hoe an'ny tena manokana fa ianao zany raha vao miditra hoe anao politika de ny tokony izy ny any paosinao manaraka mifanananao no manaraka satria entina anompoana ny tanindrazana ohatra ny any amin'ny tontolon'ny fivavahana ihany io rehefa ianao zany hoe mpitondra fivavahana ianao ohatra zay hoe pastera sa inona voatendry ianao zany any akodaoda be any de fa zay tena hoe ny herinao ray manontolo zany no atotonao fa tsy hivadika le izy hoe atao fitadiavam-bola na hoe atao zay mapetipety ny tena de tsy tafita mihitsy n'lay mission zany ao anatin'izay raha zay no raisina ka ty resaka politika ty tsy natao hitadiavam-bola io zay zany mila mazava tsara mihitsy amin'ny olom-pirenena zay zavatra zay any amin'ireny société civile ndray moa andrenesana zany satria fandarana tahaka nytony ihany keo ane tsy hoe sasamantsy mety ohatra hoe politika be fotsiny io zany zao efa karazana hoe fampafantarana karazana fanabeazana sy iamma hoe olom-pirenena filazana ny zavatra tokony ho fantatra satria ny tena zany tsika menakavy de olom-pirenena ka raha olom-pirenena ianao tenenina hoe olom-pirenena nefa tsy mahafantatra inninona tsy fantatrao akory ny resaka hoe politika sy hoe tena dikan'izay politika zay inona moa zany maha olom-pirenena hoe anana hoe nationalité malagasy tsy tenitenenina fotsiny zay ka zao zany rehefa mandinika satria zao mantsy araka ny teny teo hoe na hoela na hoaingana de tsy maintsy hiatrika fifidianana isika na hoela na hoaingana io moa isika tsy tompon'ny ampitso an'Andriamanitra zany fa ny calendrier moa misy hoe zao ny calendrier zao iny iarahantsika mahita iny fa raha ohatra ianao zany olom-pirenena feno de mila fantatrao ny atsona hoe ina moa ny tena atao hoe ty politika tenenina lafy ty fa ny zavatra hitan'ny olona rehefa miditra manao politika de lasa metsara le fiainan'le olona fantatra nefa hoe mba niaraka teo ihany izy mba fantatra ihany hoe mba zao ny farim-piainan'iny olona iny mba fantatra ihany hoe izy ane tsy de hoe nandova be na hoe namela arena be ny ray aman-dreny na hoe fananana be de iny hoe tsy natao mahagaga ny hoe raha ohatra izy ka manana fa misy ny olona tsy manana mihitsy fa le vavany no amidiny zay mihitsy le izy mahay mipetsipetsika eo de mahay an'zao de zao mahay miresaka eo dia taraiky daholo ny rehetrarehetra avy eo izy tonga eo satria hoe manao politika hony zany de hitan'ny olona hoe tonga de lasa be mihitsy ny fiaina hoe fa ahoana andro zany lasa be zay misy dikany be da be zany lasa nanana an'zao zay tsy nanana ny tao anatin'ny nahafantarana azy de mba misy moa zany zao eto amintsika lay asampana manokana le mitsirika an'ireny hoe ahoana tsara moa ty fahazahokarena tsy fantapeviny ty efa misy sampandrara zany io moa lefa le ela be zany tsisy directeur de kotabaisan'ny olona kotabaisan'ny société civile kotabaisan'ny tatsy mpanao gazety keo miresaka moa de aveo nitendrena ihany le tompona andraikitra zany tao anatin'ilay izy fa nivokatry ny asa ny tena tadiavin'ny olona satria io zany koa tsy zay hoe kosa aloha hoe lasa hoe nanana na hoe nanan-karena de tonga de atao anaty sobika ray tsy zay le izy fa matoa ny olona zany misy fiahihany misy anie karazan'olona tsy mampiahiahy mihitsy fa ny sasany mampiahiahy zay le hoe
mity filaza azy teo hoe mampiaia moa zany mazava azy tsara amin'ny teny malagasy de mipetraka zay. Le izy tsy resaka hoe felonana, tsy zay mihitsy, tsisy idirany resaka felonana io. Fa hoe le olona tsy nanao politika hatramin'izay tsisy ainy zay bisy-basy ny gauche et droite amin'ny tontolo politika. De nefa eo izy fa izy fotsiny mahay miresaka mahay an'zao, mahay atsy mahay aroa. Mahay ty le fiteny manahirana mihitsy, mahay misolelaka atsy, mahay miresaka atsy. De ino no ampiasainy ao anatin'le tontolo de lazaina ho zany fa hoe mpanao politika. Zany eto Madagasikara, mpanao politika amin'ny ahoana. Ianao olona tsy nianatra momba ny tontolo politika akory. Matotompoko misy ny sampana momba ny hoe science politique, sociologie eny amin'ny fampianarana ambony. Misy dikany zany. Fa tsy tia olona rehetrarehetra ty de milaza tao hoe andeha hanao politika. Olona tsy manana hoe foto-kevitra mazava akory. Olona tsy any anaty atoko politika, na miditra any anaty atoko politika izy fa zavatra hafa no lehany eo, hitsikilo no lehany eo, amingapingana no lehany eo, isolelaka no lehany eo. Inona firenena androso am'zany? Nefa ny eto Madagasikara, zay mantsy nytenen'le ray aman-dreny zay hoe mba resao ty iory inarabe mananjara nareo mahazo micro ao. Inona ho any tianao tenenina? Ny atoko politika eto Madagasikara ne be dia be, anjatony ny atoko politika eto Madagasikara. Fa fantatra ihany ao anatin'izay isa be dia be zay no hoe atoko iza no tena manao ny tena asany antsoina hoe politika sy hoe fampandrosoana ny firenena. Atoko iza no tena mikatsaka ny tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy mikatsaka ny tombontsoa an'ny tenany. Misy atoko ohatr'izany ry zareo londoa ampisoronao botrabotra be daholy, fa le militant any nanina rehetrarehetra any mahikôzatra, tsy mihinan-kanina, tsy mahazo fanabeazana araka ny tokony izy, nefa any anaty atoko ony zany. Mialatsiny, fa zany ny zavatra misy, tena mialatsiny mihitsy. Za zao raha hiteniny hoe ny atoko tiako Madagasikara, de tena raha mahita hoe tena atoko tena feno zany ary mahafeno tsara ny antsoina hoe atoko politika ary tena manompo ny tanindrazana. Tsy ao amin'ny fitondrana izy fa ty amin'ny mpanohatra de manao an'izay andraikitra ny mpanohatra izay. Zany ny antony famingam-pinganana gauche et droite io. Vao mihetsika kely ny tiako Madagasikara de fingam-pinganana satria manina tena mijoro amin'ny hoe fikatsahana ny mahasoa ny tanindrazana. Misy foto-kevitra, misy rafitra mazava tsara hatrany amin'ny fototra rehetrarehetra any, misy fampitaizana manaraka disiplinina. Zay le izy. Ary hoe atoko politika dia ny atoko politika de hoe mikatsaka fahefana ao anatin'ny ara-dalàna sy ny fahamarinana. Zany ny tena izy zany. Fa tsy hoe hikatsaka fahefana ianao de teny zao ianao de ohatra hoe manao propaganda ianao na mivantana na akolaka, manao fitenenana hoe zay tsy maintsy zao, zay tsy maintsy lany, zay tsy maintsy zao, zay tsy maintsy zao. Tsy maintsy lany ahoana e. Tsy maintsy lany ahoana. Tsy maintsy assuré ny fandresena. Fa nga ianao tompon'ny ampitso an'Andriamanitra zany. Fa zao aloha ataovy madio ny tokotany izay ilalaovana ao anatin'ilay fifidianana. Mbola fifidianana io, mbola lakalaka io. Ary ny tatsahamy zao fotoana zao efa tonga saina. Io mantsy tenenina foana hoe mba tongava saina. Le gasy raha nga tena ohatrany tsy mety tonga saina mihitsy. Zany no enao ny anaty fiarahamonina any. Misy aloha ny tsy tonga saina. Ina moa ny dika hoe tonga saina? Mba hoe mandinika. Fazany eo atendro-korona fotsiny no hita fa hoe mandinika zany. Tiako Madagasikara zao any Tomasina Rapitso. Hitanareo am'zany. Fa proof zany amin'ny hoe misy eto Madagasikara ny atoko politika izay manao ny asa amin'ny atoko politika azy. Ny politika zay tena hoe ampiarina amin'izay tena hoe dikany amin'ny hoe politika izay. Fa tsy hoe rehefa hanao politika ianao de lasa fomba hitadiava-karena, fomba hitadiavana seza. Ka le seza
le seza any mitarika fanompona firenena rehefa mahazo seza ianao zaiko ze seza fomba fiteny moa le seza fa ny tena marina hoe andraikitra fa tsy ny ao anatiny eo indray no tsifonao ohatran'le hoe firy izy teo 51 milliards d'ariary tsy hita matoa iny tsy hitany hoe olona manana andraikitra olona manana sezany e zany no manao an'izany fa tsy olona hoe ariananina ry misy zavatra be deaibe tsy mandeha eto amin'ny firenena de ny ao anatiny ihany mbola kofiny sasany zany ve natao hoe politika ve zany natao hoe fanompona vahoaka zany ve natao hoe fanompona firenena tsy zany mihitsy n'le izy aveo moa zany mibaly izy aty amin'ny resaka hoe fanaraha-maso sy ny rehetrarehetra dia tsy araka ny tokony izy iarahany rehetra mahita zay de zay zany zao no fipetrany de raha hoe tataony aton'ny andro vitsivitsy zany zao raha ohatra ve tena manao ny asany araka ny tokony ho izy izay manana andraikitra eto amin'ny firenena raha tena manao ny asany araka ny tokony ho izy tsy mieritreritra ny tenany fa mieritreritra ny firenena de tsotra fotsiny tsy misy kotaba mihitsy ao amin'ny staty tsy kotaba mihitsy ny greffier tsy teny avy hatrany maneho ny fanehoan-keviny ny syndicat ampitsara ny SMM tamin'ny resaka hoe jugement supplétif de io zao omaly de ny teny ray CSS syndicat ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ary vao me manenjana raha tena manao ny andraiky ve zay manana andraikitra eto amin'ny firenena ka samy teny hoe tena mbola assuré ny aza zay hoe ny fandresenana zay vifidiana manaraka any tena ahoana ny sinady no mitabataba syndicat ny administrateur civil mitabataba sy mpiasa ao amin'ny state mitabataba ny CSS mitabataba ny greffier mitabataba ny SMM miteny ihany keo ny mpanao lalana mitabataba ny orinasa privé mipandasa camion mitabataba rehefa mety hoe olombelona de mitabataba ary eo le nytonontononona teo reo dia andry iakinan'ny fampandrosoana ny firenena tompoko inona no vitanao eo amin'ny tontolo mpitsarana raha tsisy greffier inona no vitanao eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony raha tsy misy ny CSS inona no vita eo raha resaka hoe fikirakirana totanisa sy ny namany raha tsy eo ny instaty de misy miteny any hoe reo ane le mitabataba ao amin'ny instaty reo ampahany na ampahany io na tsy ampahany olombelon'ireo matoa izany mitabataba tokony ho jerena ny zavatra afahana mandamina zany jugement supplétif de efa nyteny ny syndicat ny mpitsara fangazany zavatra zany mandeha ho azy am'izao raha tsy misy mpitsara jugement supplétif zany nga mandeha ho azy am'izao zany tontolo mpitsarana zany raha tsy misy mipiraky ny greffier zany amin'le fitanana tsoratra sy ny rehetrarehetra fa ngany raha mpanjakany eto Madagasikara mandeha raha tsy misy ny administrateur civil nefa reny tonontonono reny na greffier na administrateur civil na syndicat ampitsara na CSS na istat na inona tena hoe pilier tena andry iankinan'ny fiainam-pirenena any amin'le tena sehatra goavana mihitsy no misy fitabatabana sy tsy fitakiana mba tsy tenena hoe tsy fahafaliana reo fotsiny no ny tenenina fa mbola be deaibe zay samy ve ny zavatra misy de hoe zay ny tena enjana be zay ohatra zao reno le hoe dotandroko reny io zao vao omaly zao de nanenjana indray ny CSS ndeny ho arahantsika ny fomba filazan'ny CSS ny fitakin'ny ry zareo zany ka mahatonga andrareo anenjana tahaka an'ity io resaka CSS io tsy vao omaly io tsy vao tao anatin'ny herintaona io tompoko fefa ela io problema eo anivon'ny CSS io fa mbola tsy vaovao foana ve de ahoana moa no itokisan'ny olona ny raharaham-pifidianana ny CSS raha tsy vaovahanao ohatra de inona zany no fandehany ny any tontolon'ny fokotany raha tsy vaova
dia ahoana no ahafahan'ny olona atoky ny raharaham-pifidianana raha ohatra ka amin'ny fomba nahazatra hatramin'izay no anaovana azy. Ndaora aloha raha antsika ilay filazana nataon'ny sesesy amin'ireo zavatra izay tsy mahafaly andry zareo. Ndao ary. Nanao fanambarana taorian'ny fivoriana ampitaindavitra nataony androany ny birao nasionaly sy ny birao sampana manerana nosy avy amin'ny CSS. Mivaky toy izao moa izay fanambarana izay. Fanesona sy fandranitana nay mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mivondrona tao anatin'ny CSS ny filazan'ny mpitondra fa anisany atao lahara-pahamehana amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Manoloana amin'ny fampitam-baovao ny filakevitry ny minisitra ny daty ny 27 septambra taona 2024 lasa teo, izay milaza fa 400 fotsiny ihany ny poste budgetaire omena ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Mahita ny tsy fahita izay mpikaroka mpampianatra sy mpampianatra mpikaroka tato anatin'ny roa taona izay, satria zary lasa ankilabao tanteraka sy voahosohoso ny zo sy ny asin'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Noho izany dia tsy hamoaka ny valim-panadina natao ampianarana 2024 2024 no sady tsy hiroso velively amin'ny fidirana 2024 2024 ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra mivondrona ao amin'ny CSS raha tsy voalohany fitondram-panjakana mialohan'ny daty efa voatondro ny CPU na ny conférence des présidents des universités farany teo, ny heure complémentaire, ny vacation, ny indemnité de recherche ho an'ny mpampianatra mpikaroka efa nisotro ronono sy ny rappel sur les 3 degrés. Mitaky ny mangarahara tanteraka sy mifanaraka amin'ny didy amandalana manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena eo amin'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana andreo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ny CSS. Tena tsy mifanaraka velively no sady ambany lavitra no nisandreo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra efa lasa nisotro ronono sy ireo nody mandry ny 200 poste budgetaire nomeny fitondram-panjakana ministera. Noho izany dia mitaky ny fijerena manokana ny fampitomboana ny poste budgetaire ho an'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mba ho tena mifanaraka amin'ny zava-misy marina tokoa no sady ifanahantsahana ny amin'ireo ministera hafa. Tsy ekenay ny fibodonan-keriny sady tsy ara-dalàna ny tany université miankina amin'ny fanjakana sy ireo foibe mpikarohana nasionaly ary miantso fandraisana andraikitra entitra avy amin'ny mpitondra fanjakana sy ny ministera rehetra voakasika izany, indrindra fa ireo ministera mivondrona ao anatin'ny komisiona momba ny tany université miankina amin'ny fanjakana sy ireo foibe mpikarohana nasionaly. Ny Mitabe Tsilanimamba, manao sini ny filohan'ny CSS nasionaly Randria Mialinory Faly Arvony. Mampiorokoditra ane zany ireo olona fa izy ity ve zany tena hoe ompitehana mihitsy ilay tontolon'ny fampianarana ambony eto amin'ny firenena. Zay le izy. Ary le izy tena hoe krizy be manadala, krizy be mihitsy. Rehefa tonga hatrany amin'ny hoe tsy hamoaka valim-panadinana taona 2024 2024 efa tena any amin'ny tena tonga hatrany tenda-kely zany, matoa tonga hatramin'izany ny fanapahan-kevitry ny CSS. Tena ahoana le izy no tonga hatramin'izany satria maninona tsisy mpiaino, tsisy mpamany olana, eo ny resabola sy ny resaka zo isan-karazany, mbola misy ny resaka zany hoe ahoana ny resaka poste budgetaire, ahoana ny tany université misy mibodo. Oreo olona fa inona no tena tadiavintsika eto amin'ity firenena ity. Raha ny amin'ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana zany ane no potika dia efa ny firenena mihitsy zany no potika. Ary io le efa nitenenina hoe tsy misy an'izany olombelona izany na hoe mbola miteny izy hoe olom-pirenena raha tsy eo ny mpampianatra, raha tsy eo ny mpanabe. Fa ny zavatra misy eto Madagasikara dia potika ny fanabeazana sy ny fampianarana, matoa ny mpampianatra eo anivon'ny CSS tena miteny hoe zay tsy hamoaka ny valim-panadinana taona 2024 2024 tsy sitrapondry zareo io. So ndray mantsy misy miteny hoe reo koa tena manao ty filaza azy, manao otazy ny tanora malagasy, manao otazy ny tontolon'ny fanabeazana. Tsy any
fa raha ohatra hoe efa mivady daholo ny olana hatramin'izay tsy tonga hatramin'izao a ilay raharaha zay zany momba an'iny amperitreretana antsika hoe krizy ny dikan'izany fa tsisy an'izany hoe tsy ozany sa zany hoe tsisy krizy fa inandray ny filazan'ireny fitenenana nataon'ny CSS reny tsy krizy misy krizy be eto ary misy danger mihitsy raha ireny anao raisina zany ny resaka tiako Madagasikara redynamisation fampirana zay namana faniry efa maro zay any atao masina indray roapolo taona zany tiako Madagasikara zany de amin'ny sabotsy mifankahita moa zany zay le ira amin'ny sabotsy mifankahita aiza any atao masina io la izy io sahy mijoro mino tiako Madagasikara rosy 4 amby 24 feno 20 taona zany fankalazana amin'ny 20 taona atao masina fantaro ny tantaran'ny atoko sy ny filompanorona sabotsy 9 oktobra 2024 rapitso zany amin'ny 7 ora maraina fankalazana amin'ny 20 taona ao amin'ny magro Tanambosainky anao redynamisation de eo ihany koa ny fampiratiana sary sy ny tantara aorinany fanokafana de isy ny fampiratiana sary hitanareo am'izany zany ny atao hoe tiako Madagasikara any atao masina indray ary efa tena mietsika daholo mihitsy ny anivon'ny tiako Madagasikara am'izany hoe fa 20 taona izany misy mantsy miteny hoe rehefa tsy ao amin'ny fitondrana ny atoko anankiray dia malezolezo amin'ny ahoana ao anatin'ny tanjany mihitsy zao ny tiako Madagasikara satria maninona tsy matanjaka ny antoko anankiray raha tsy ny mpitarika azy aloha ano mampiseho modely tsara ano tena hoe manana ny maizy azy de fatatsika tsara ny mpitarika ny filompanorona zany tiako Madagasikara zany ny président Marc Ravalomanana nefa nitondra firenena de efa lizy moa nongotany sasany manta teo amin'ny zany fitondrana izany efa nampiseho modely tsara ary nitondra fampandrosoana ho an'ny firenena misy marary ny sofony sasany any mainao an'izany fa na marary io na tsy marary zay no izy zay ohatra ny tenen'le ramatoa teto le Fakomana iny hoe zay fikambanam-behivavy zay fikambanana zokiolona nanana tena zavatra natao tsara mihitsy tamin'ny talohan'ny 7 zao zay tena fafankioany lasa eta mavesatra ho an'ny ao atokantrano tabatabatra amin'ny ankizy hoe fahahoana de lasa ohatrany hoe andaniam-bola fotsiny nefa tsy tokony zay le izy ka zay zany 20 taona ny tiako Madagasikara any atao masina indray fotoana raha ampitso merabany namana faniry razafy manatany tonga somatsara eto amin'ny fandarana efa andray ampisehatra anankiray ihany koa anao afaka minitra vitsy zany no zava-misy tena misy danger eto amin'ny firenena raha raisina tam'le fanambaran'ny CSS dahoary zatsisy miaraba rina sady misaotra anao ny tantana ny fandarana miaraba makasitraka namana teknisianina rehetra ny ao ambadika eo zany satria ny sary sy mifeo misy foana mipampita azy ao amin'ny division ao ilalaina de atao amin'ny regia ifaly ny namana mpanao gazety efa mely patranany rehefa avy nanao fivoriana rakasa ho fandiniana ny fizaram-baovao tanterahana amintsika mandritra ity tontolo andro ity ary ho tanterina raha alina izany ao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao mazava ho azy ao daholo ny namana rehetra mpiara-piketrika zany tarihan'ny zokobe ireo fiarakotomaro isaorana azy ireo zany ny ao ambony ao Razankla sy tonton Radany manao ny fandaminana ara-teknika rehetra i tonton Radany sy Razankla mivezivezy ambony tsemina faravohatra MBS ty anosopatrana mihaino feo any amin'ny toerana 470 hanaparitahany MBS ity fandarana ity de ny mpiara-miasa tsy adino mitsika mihitsy ny radio Mada zay misy nisy telo mianada zany kokoa Nomsa Malala ary Robena eny ambony zany eny ary ny any faritra moa mazava ho azy tsisy avahana sy usorisorita antsika rehetra fa tahaka ny moloblany ihany io ray manodidina isika jiaby daholo zany rehetrarehetra zany akarakory andre hoe salama tsara tsika jiaby de mbola faly tafaraka amintsika tafitrotro tamty maraindraina ity tafitrotro zany de mbola tafahoana tsy hoe mitrotro tsy zay lizy tafa mitrotro zay lizy de tafatrotro zany tsika tamty amty maraindraina ity ato amty fandarina ity
ny faritra rehetra manomboka ny avaratra mpaka makaty atsimo aty atsinanana makany andrefana sy ny eto anivotany zany de anaovana ny fiarabana atsika jiaby tsy voatanisany kokoa satria marobe zao ety ampiandohany ny fandarantsika dia mitondra ny teny fialantsiny satria noho ny adidy amanandraikitra tena tsy azo ny alana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny zay hoe mahamalagasy sy ny andraikitra amin'ny mahaolom-boafidy azy zay akoatry ny mampampianatra mpikaroka mpampianatra ny député Toditsoa Andriamampandry dia tsy tafaradalana amintsika député Toditsoa tahakan'izany anko député Rasta moa zany mbola voatazona izy amin'ny adidy amanandraikitra de mametraka ny telo fiarantsiny zany ho an'ireo solombamboaka zay tsy tafiaraka antsika de averiko ihany zany député Bokosy izay tokony niaraka tamintsika teo fa io marain'io zany tena hoe tsy possible fa tena voatazona de mba ampitao kely zay fialantsiny zay de ampitaiko zany ny fialantsiny député Bokosy sy député Rastany amintsika zany ny amin'ny tsy fahafahan'izy ireo hiatrika ny fandara na zany aza nefa dia marobe de marobe ny vaovao sy ny zavatra horesana amintsika satria izy ty moa zany dia tsy lany ny resaka mahakasika ny fiainan'ny firenena satria ny mpitondra fanjakana ihany no mamatsy vaovao ary mamatsy bala ity indray zany bala resaka zay hamelezana azy am'ireo zavatra marobe tsy fanjariana ary tsy fahaiza mitantana ary kitoatoam-pitantanana sy ilay hoe kitsapatsapa zay ataon'le mpitondra fanjakana zany de betsa be izy ao nresantsika eo fa betsaka ihany koa zavatra tsy maintsy resantsika manodidina n'le tontolo mpifidianana satria ny fiarahamonim-pirenena de miresaka izany ary de hoetintsika eto ny fanambarana zay nataon'ny fiarahamonim-pirenena satria manaitra tokoa ny zava-misy ankehitriny ary tsy vitan'io manaitra fa mampiritreritra lalina zany ho an'ilay didoan'le fitondram-panjakana fa iresaka tontolo politika amin'ny akapobeany ihany koa isika satria ny fietsika ataon'le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao manko dia manary asy ny fomba fanaovana politika ary miezaka mamboly kolotsaina vaovao de hoe zay kolotsaina manambola ihany mahay politika eto Madagasikara zay le tena tian'le fitondrana atao kolotsainy am'le hoe zay manambola manam-pahefana fa tena hitondrantsika fanazavany ny endriky ny fanaovana politika mahafinaritra fa iny zany ny am'ty fandaharantsika ity de tena hitondran'izany tokoa isika ny ara-dalana amintsika rehefa aveo dia iada zany zay avy eo anivo ny FLN zafady fa ny N lasa M mialatsiny indrindra zany FLM na ny mbola disy ihany FLN na ny Front de Libération Nationale zany zay no iaraka amintsika iada efa fantatsika tsara iada zany anisan'ireo mpiara mamakafaka amintsika rehefa fotoana tahaka izao iresadresaka ny tontolo mpifidiana na jugement supplétif io satria manambavao mikasika zany iada zany dia iresaka zany ny raharam-pirenena de aleo mihitsy tonga de tsorona hoe barofo amin'ny harem-pirenena zay no resahantsika eto barofo amin'ny harem-pirenena sendran'izay olona tena lipa-efana sendran'izay olona mieritreritra ny tena hoe tsy any vahoaka le Madagasikara fa azy ireo vitsivitsy ny tapitapo-pahefana de miakatra any amin'ny lohan'le izy de mety efa manodidididina ny fiakarany any amin'ny lohany ihany koa ngamba le vola eo an-tanany de mety tsy mahita ntsony le réalité io efa nytenentsika foana hoe meza miala iaino le principe napetraka Émile Zola ny amin'ny hoe mivoa am'le varavarana mahazatra io de makanesa ety ivelana de jerevi kely le réalité iainan'le olona de mba manana fomba fijery vaovao ianareo fa ao anatin'le 4x4 ao anatin'le trano be mahafinaritra misy piscine le tsara be le condition ianana maraina n'le petit déj ary mety tsy manao petit déj ao an-tranontsony ary fa manenjika an'le restaurant vavety be de mety tsy manao sakafo atoandro tsony fa manenjika any am'le restaurant efa any amin'ny 5 étoiles any am'le efa ravinala sy ny sisa tsaratsara reny de ohatran'izay koa le dîner samihafa de tsy mahafantatra tsony le fijaliana ny aina ny teoloha sy le zavatra mifampiresahany tamin'voaka zay nametraka fitokisana an'izy ireo ka any ny fiainany rehetra de fofombola avokoa de tsy mahazaka mare fofombola ary tapo-pahefana de manaonao foana amin'ny fiainan'ny firenena de barofo no atao zay mihitsy ny fomba hitondrantsika azy zakanao tsara tsy zakanao tsy raharahantsika fa zay mihitsy le izy barofo no atao amin'ilay
fitantanana n'le firenena am'le harem-pirenena. Efa tena grave le zava-misy eto Madagasikara. De resantsika miaraka amin'ny ady zay rehefa aveo fa ety am-piandohan'ny adefitra aloha zany de efa amafisiko amintsika hoe tsy afaka nitatra lavitra ny fandarina hatramin'ny 12 mihoatra isika fa amin'ny 12 latsaka de ho faranantsika ny fandarina satria mbola misy ihany koa ny adidy amanandraikitra zay hosahan'ny tenanay na manarina iny zany aloha de efa nahavitany anjarany de isaorana betsaka ny vitany namanarina satria aloha de tsoroko amintsika tsy maintsy mbola ndehana totosany adidin'ny fiarahamonina ihany koa na manarina de miandry azy ny any amin'ny tontolo ny fiangonana satria mbola hitendry orga izy. Dia niazakazaka vao maraina tamin'ny fito maraina de efa taty amin'ny toeram-piasana de efa nanao ny fikaroham-baovao zaraina amintsika vita ny anjarany iny de nde hiazakazaka de hitendry zava-maneno hitondra am'izay hoe adidy eo anivon'ny fiarahamonina any amin'ny toerana misy azy zay any amina fiangonana moa fatatsika tsara zany de metsika tsodrano rina zany de avita ny faran'ny herinandro averiko zany fa tsy mihoatra ny amin'ny 12 ty fandaratsika ty fa alolohan'zay zany de ho faranantsika satria mbola anatanteraka didy amanandraikitra zany dia tsy maintsy hanao an'izay fandaminana izay. Efa nambarany rina teo fa mitodika ny renivohitry Betsimisaraka zany Antomasina any ny mason'ny mpanara-baovao ny sain'ny mpanara-baovao rehetrarehetra zany indrindra ny mpiatroka avy eo amin'ny antokotika Madagasikara satria dia Antomasina indray no ankalazana ny 20 taona ny antokotika Madagasikara de io fankalazana io de miaraka amin'ny fameloma masina ny redynamisation zay tanterahany zany antoko zany. Rehefa niainga teto Antananarivo tany amin'ny volana Jolay de niazo tany Mahajanga na de teo ny sakatsakana samihafa dia tateraka ihany zany na de tsy am'izay teny nieritreretinazy aloha zany fa afaka nanao fampiratiana tsary tao anatin'ny efitrano malalaky ny Magro tao Mahajanga be ny antokotika Madagasikara. Izao zany dia hoany Tomasina indray renivohitra Betsimisaraka ny antokotika Madagasikara zay miaraka amin'ny birao politika ka ny birao politika dia hotarian'ny filoha nasionaly zany antoko zany zay mpanorina ny antokotika Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanana no hitarika izany. Ao ny birao politika ao ny sombamoaka avy amin'ny antoko tika Madagasikara ihany koa zany reo namana ny toerana avy amin'ny reg team ny dis team zay efa manao ny fandrahoana ary mitoto zay hahafotsy ny fiaonana amin'ny sabotsy io ka ao amin'ny toerana zay efa fatatsika Magro Tanambao-5 misy roa le Magro fa za eto moa zany manao fampatsiahivana zany tikolo ray dia ry Ambotsonambo zany fa ity ray ity zany dia eny Tanambao-5 eny moa misy an'le toerana malalaka be amin'ny Magro tamin'ny fotoanandro zany fa mbola malalaka be ihany koa ny tokotany zany fa mifefy anaty lakoro izy io fa anaty trano nanaovantsika azy dia amin'ny Magro Tanambao-5 dia miavy marobe de marobe isika hanaovako fanetana neto zany ny firaisan'Anjoma, firaisan'ny Tanambao-5 aty Morarano, aty Ankiriry dia ny any lavidavitra moa zany aty Tahiti kely aty any Salazamay ny any Valpinsan ny any Ambohijafy atomboka any amin'ny aéroport mihitsy zany resako zany de may manatona tsikelikely isika ao Amorafeno isika tia Tanamakoho aty Tanamakoho parcelle 12 11 12 12 12 13 12 14 tanàna lehibe antena zany de tenenina kely ohatran'izay aloha zany satria ao daholo ny akamajiaby mahita zany de mikisaka moramora ako miodana makaty analaky nina hôpitaly be aty de miodana kely ako makany Ampasy Mazava zany atsika rehetrarehetrany dia efa netana ny am'izay etsika lehibe fahakalazana ny 20 taona ny antokotika Madagasikara zay avany Pasy Mazava de miodina makaty Canada de makaty dépôt analaklinina 2341 2342 2343 2344 misy efatra ny dépôt ao lantsika tsenjery ny tanàna de makaty Anjomatsika de avany Anjomatsika iny Anjoma rehetrarehetra iny dia mahafinaritra daholo ny akamajiaby rehetrarehetra any mifanetana tsika de miodina zany makaty Androranga zany de rehefa ty Androranga indray zany dia isika ty amin'ny evon'ny Barere ety
tsaroko ny irany huit-paintady efa tsara ny lalana namboary ny président Marc Ravalomanana namboary ny maire Roland Ratsiraka ihany koa tamin'ny fotoan'andro goudron fireto votateorina mba nanaonao kely an'le pavé kely de iny mba entiny zesitiavana de tsarotsika tsara mihitsy ny irany huit-paintady rizoko be tamin'izany fotoan'izany kame ohatry ny mandeha anjoma de le ohatry ny mandeha anjoma zay anjoma am'izay jusqu'à zao ozy izy de tsarony rehetra tsara zany taty amin'ny Chanville Madame be Ambodivo Madilo efa tsara ny lalany any Androranga ty amin'ny barrière ty de mitodika makany Verrerie de mitodika mandeha lavidavitra ihany tonga ny Morarano de mifanetantsika hoavy Flo Marc Ravalomanana sy ny antokotiky Madagasikara zany Rapitso Sabotsy mifiry le izy ao faly aloha mifamelera ihany zany tsika zay hanatanterahana am'izay fihetsika zay zany Rapitso amin'ny 7 ora maraina de efa mifanetantsika tena ataovy matanjaka ny totsofina sy ny dia tongotra moramora mizodizody any lala-pasika iny tsika mandeha miadana miazo any Tanambao 5 zany de rehefa avy any Morarano any de miodina tsikelikely de makatia Mangarivotra de mahazo any Mbolomadinika iny de mahazo any Mangarano de mahazo any Tsarakofafa de mahazo any B5 ary akaiky mibarika 5 ary de miodina any Damascos any ambadika any arakitsika tsara mihitsy zany zavatra resahako zany dia mahazo aty amin'ny cité araty de any amin'ny cité aratsika de mbola midina fa ny eo tapin-tanàna zany any amin'ny Nouvelle-Ville Ribéry Rose any ina moa zany misy cité anankiray tsy voatongotsony zay anisany tena ao anatiny zany tanàna be zany de ataovy zay atongavantsika rehetrarehetra trany tanandava rehetrarehetra iny na any manodidina raha mare de tongafa satria zava-dehibe ho an'ny fiainan'ny antoko ny fiainan'ny firenena mahita sary tsika aho de rehefa mahita sary de fatatsika ny fiainan'le antoko ny antomboany nanomboka tany Antiko Arivo nandeha taty amin'ny fikambanana tiako Madagasikara de nandeha taty amin'ny antoko politika moa zany avy eo anatin'le hoe 90-01 fa tamin'ny voalohany 60-133 zany de hitantsika am'izay ny deparan'le antoko politika de ny fiainan'ny tantanany anty firenena aty de niazo tany amin'ny président Marc Ravalomanana ihany koa le tantara sy ny tantanany an'le firenena zany sy ny zavatra ny diavina taty aorianany krizy ho resahanao de isy ny fanazava-kevitra samihafa eto ny birao politika efa any toerana ny birao politika anaovantsika kokoa daholo ny ekipa rehetrarehetra zay efa any toerana am'izao fotoana izao tarian'ny SGR Cordoa ny ekipa rehetra zay efa miandry atsika menakavy anaovana kokoa ny ekipa tarian'ny vice président zany Zaki zany any Tomasina tarian'ry Naina Corneille ry Blandine daholo ry Zoukbe Justin sy ny rehetra zany de efa miketrika ny Tomasina any am'izao fotoana zao ary de afana mihitsy io fahatongavana io zany de apitapitao ataovy totsofina tsara mihitsy am'izay fiaonana lehibe ao amin'ny Magro Tanambao 5 zany ka na tsy tiako Madagasikara renao zany hoe le tsy mpikambana anatin'ny antoko fa alina amin'ny raharam-pirenena ianao te hieno te ahita te hafantatra ny zava-misy ianao indrindrandrindra misy fampiratiana tsara misy fifampiresahanao ho avy any Flo Nasionaly dia sady filompanorona dia tongava na olo-tsotra renao kosa izy ianao hoe lina amin'ny raharam-pirenena mba te apita ny fanilom-epitany am'zanako fa sao de ono le eninay tany amin'ny 7 sao de ono le eninay taty amin'ny 13 na 14 aleo amatatra marina am'izay fa efa fotoana zao handehanana lavidavitra sy isaina lalina de tongava de tsika zany rehefa maheno an'izao tahaka ny andrenesantsika reo ka mampitarika posy ireo mpitondra tricycle mpandeha amin'ny tuk-tuk na mpitarika tuk-tuk reo aty amin'ny dalam-pasika rehetrarehetra jiabijiaby amin'ny lalana iny zany de avolany zakeo amin'ny namantsika aby ho avy any antokotiky Madagasikara anano fankalazana fa 20 taona zay tanterana Magro Tanambao 5 Rapitso Sabotsy 20 oktobra manomboka amin'ny 7 ora maraindraina de tsika zany aza manao an'le ina moa zany le hoe fotoangasy
ka hoe tsy maninona e na dia amin'ny 2 aza vao tonga ny atoerana fa tongava alôlô ka efa tonga lôlô zany tsika de mba afaka mitandreny afaka mba mahazo plasy tsara afaka mba mahita zany zavatra ambara amintsika satria ny mpitarika zany antokotiko Madagasikara zany mo mazava ho azy zany dia hiaraka amintsika ho avy ny atoerana ary antsaina samby antsaina io ny masoandro mody sy maty no mampalahelo zany ary io mipotraka ny atsinanan'izay de anendrefana izy no matory fa izay fiposahany avy any atsinanan'izay de ohatran'izay mihitsy mifahavitra antsika hiatrika an'izay 20 taona zay raha ohatra ka nisy toerana tsy voatonoko teo zany tsy fantako moa na tsarako fafany tsy voatonoko teo na aiza na betaina omby de tongava atsika ataovy mihitsy ny azakazaka rehetrarehetra tena tongava atsika ary mifampilaza hoe ho avy aketo amintsika eto ny filomarika Ravalomanana sy ny antokotiko Madagasikara maraina dia ataovy ny fanentanana zany vatany vao mare an'izao fanentanana zao tsika ho anareo zay maheno amin'ny alalan'ny YouTube na maheno amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy dia apitao amin'ny namantsika zany zay am'zodizody andalam-pasika any zany vaovao zany apitao amin'ny namantsika anarabe apitao amin'ny namantsika zay mirahavavy miasa avy mampianatra sy ireo ratsany vehivavy ratsany tanora ny antokotiko Madagasikara zay programme antsaina zay zany amarainy mandray no zaza akaiky takeo amin'ny sivora ao amin'ny Magro Tanambao-Sainky zay ny amin'ino fa mbola anao fanetanana zay ny namana ny toerana ry Joël zany na ry Jojo zay ao amin'ny MBS ao Ambodisonambo zany efa any daholo ny akamatsika dia mafinaritra no miaino an'izay eny ary iada eto ndray tsika amty marainy ity tsy afaka hitazona ela be araka n'le nambaraka teo moa zany tsika iada satria betsaka ny zavatra tsy maintsy ala amintsika amin'ny folo sasany mahery dimy zao mbola manady ny ray mahery kely eo tsika sy iada zany iresahana ny zava-misy eto amin'ny firenena fa zao aloha iada ho atsika mijery ho atsika mpieno efa niresaka foantsika manodidina ny fifidianana de ny antokotiko Madagasikara ny FLN zay tarianao ny am tsy fanjariany io jugement supplétif sy resaka karapanondro be da be tiana ely io ny ampapaika madinidinika amin'ny fomba fanisambahoaka any amin'ny fokotany rehetrarehetrany ny fametrahana président fokotany ny fametrahana amin'ireo agent recenseur sy ireo CLRE ny paipaikady samihafa efa andinidinihana mpikambana eo anivon'ny bureau de vote membre amin'ny bureau de vote ny paipaikady samihafa amin'ity logiciel ty zay angatahany ety anivon'ny fanoheriny indrindra ny antokotiko Madagasikara hoe ataovy audit international io ary mahaleo tena mpanao audit satria logiciel zay nampiasaina tamin'ny doublon io betsaka zany efa adevitra mandeha am'izao fotoana zao ary manana problème na moyen resaka finance ihany ko na resaka famatsimbola etra ny fividianana leseny sy anodinana am'izao fanisambahoaka izao fa manana problème na indépendance na fahaleovan-tena ihany koa leseny de niteny an'izany antokotiko Madagasikara iada niteny an'izany ianareo teo anivon'ny FLN niteny an'izany ny HVM niteny an'izany ny MTS niteny an'izany ny MMM niteny an'izany koa ny teo anivon'ny MFM hoe zao io tsy fanjary-pifidianana io zao le zavatra homakomany tsy ketriketrehany reto olona reto de niteny an'izany koa ny voniny Europiana ary ny voniny Europiana no moa tonga de teny amin'ny vonana mihitsy noho ny tifiriny hoe le filohan'ny CNI sy le filohan'ny ACC tsy ampilamy mafividianana ho avy eo de nareo miresaka ara fa malainy resaka moa le fitondrana fa iresaka ihany reo fa ho resantsika rehefa avy eo zay iadevitra zay fa zao misy fanambarana zay lavalava ty fa mampisaina de mampisaina de rehefa vitantsika mamaky an'ity fanambarana ty de anaovantsika ny araba madinidinika ada rehefa avy eo iaraka makafaka amiko eto satria rina hoy fanambaraka teo efa lasa namonjy ny any am-piangonana ny azakazaka hitendro orika satria ny azy eo manomboka lakamisy zoma sabotsy lahady mananasa be mihitsy rena fa tsy mahafoy atsika izy amin'ny fitiavan-tanindrazana de ovakina zany ty fanambarana zay nalaina teo anivon'ny pejy Transparency International Madagasikara zao le izy de mihaino tsara mihitsy isika fa zava-dehibe mihitsy ny ambarany ty fanambarana zay nivoaka ty io le izy io fanambarana aoka isika olo-pirenena ho mailo hamitietsika jugement supplétif ity fa mety hiteraka doublon
marobe amin'ny 13 averiko tsara fanambarana aoka isika olom-pirenena ho mailo amin'ity hetsika jugement supplétif ity fa mety hiteraka doublon marobe amin'ny 13 izahay fikambanana ao amin'ny firaisamonim-pirenena OSC zany io mazava hoazy satria le saikelery zany maromaro le tinitenena amin'io fa OSC manao sony ity fanambarany ity dia manainga ampisehatra rehetra manomboka amin'ny olom-pirenena mpifidy rehetra amin'ny faritra 13 andinika tsara ny zava-misy momba ny fikirakirana ny fifidianana betsaka ny fambara fa tsy tomombana mihitsy ny tontolo iainana hitondra ny fifidianana atokisana siekeny rehetra amin'ny 2023 tokony ny fahamarinana sy ny fahangararana no fototra hialana amina crise politika vaovao izantsika fanambarana anisan'ireo fambara ary mahavelona iabe anay de ny loza ho an'ny firenena ateraky ty etsika jugement supplétif na OJSN ity noho ny fanjakana mpanatanteraka maniry ny anaovana azy ao anaty amena sy teritery voalohany indrindra aloha amafisinay mazava fa izahay OSC na ny fikambanana ao amin'ny firaisamonim-pirenena dia manambara fa tsy maintsy misitraka ny zo nifidy ny olom-pirenena voafaritry ny lalàna ary mifidy indray mandeha ihany zo fototra tsy azo idiviran'izany tamin'ny filakevitry ny minisitra natao 20 Aogositra 2024 no nampandre ny gouvernement tafahisy ny hetsika goavana momba ny jugement supplétif ahafahan'ny olom-pirenena miisa 3 tapitrisa hahazo kopia izay hahazo ny karapanondry ilaina amin'ny fifidianana 9 volana alohan'ny fifidianana filoham-pirenena isika ankehitriny 16 mois avant l'élection présidentielle manolona io OJSN io zany hoe le jugement supplétif zany io ampatsiahivonay ireto tranga manaraky ireto hanehonay aya ampisehatra rehetra anisan'izany ny vahoaka dia teboka roa midina andalana tsiboka voalohany anisan'ny fahalemena hita tamin'ny fifidianana 2024 sy 2024 ny nisin'ireo doublon na laharana karapanondro doublon tao amin'ny listy mifidy sy karapanondro hosoka nisy izany ny tsy fanarahana ny fitsipodalao zay efa nosingan'ny mpanaramaso sy nahatonga fanoherana avy ampisehatra samihafa sy antoko politika iny tsipika voalohany tsipika faharoa akisankelo falle anatsika mazava ho azy fa noho ny amena dia tsy isy ny fanamarinana hentitra izany dia anamora ny fanomezana anarana vaovao ireo olomeloka grave be zany ary koa ireo tsy mbola manana zom-pirenena ao anaty farankoso ao anaty fonteny apatrida any mbola ho resahantsika ino ty apatrida ty mbola ho resahantsika io tsy adino am'izany ny osoka ara-panana tany zay efa loharano mpifandirana sy mampiavosa ny raharaha-pitsarana eto amintsika tsipika fahatelo manamafy izahay fa ny famoronana karapanondro vaovao dia ho ararotina mpifidy maty eritreritra sy fobaiko hanaiky ho atao doublon afaka isoratra anarana amina lisy mpifidianana maro izy ireo mifandraika am'izay isan'ny karapanondro ananany zay le danger be am'ty manaraka tsara mihitsy tsika maniry indrindra izahay ny soroana izay mety ho fikirakirana tsy ara-drariny sy tsy ampahamarinana ny listry ny mpifidy amin'ny 2023 sao sanatry
ho ampiasaina hanomezana tombontsoa ho an'ny kandida hilatsaka ho fidiana izany, na izy na iza, sy nyreo antony voatanisa eo ambony ireo. Manoloana izany rehetra izany dia ankatoavina sy toananay ny fanapahan-kevitry ny sendika mpitsara eto Madagasikara navokany tamin'ny 6 septambra teo, izay ny taona ny mpitsara hapiato na tsy andray anjara amin'ny OGSN na ny jugement supplétif atao petatoko anaty ameana hity. Izahay mpanosony eto ambany dia vonina hitantsoroka eny fotony ary anaramaso ny jugement supplétif amin'ny alalana mpikambanay ho fiarovana ny zo mampifidy ny olom-pirenena. Fatatsika loatra fa ny fampandrosoana lovainjafy dia manomboka amin'ny fifidianana mitombona sekeny rehetra. Antananarivo 10 oktobra, zany hoe tambadiky nomaly zany, ny any moa 7 oktobra 2024. Dia ao anatin'izay manosony izay nietsika firaisamonim-pirenena roy nampandray antraikitra fikambanana 210 miely eran'ny faritra 13 ary nanaramaso ny fifidianana tamin'ny 18 sy 19 ONG Ivrary toivaka ny fahamarinana na chaîne d'honnêteté izay mampivondrona kristianina misa 9 manerana Madagasikara ary ny Transparency International Initiative Madagasikara. Zay zany ny fanambarana zay avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mivadikitsika teo. Zava-dehibe zany. Amin'ny ankapobeny manko tsika rehefa meno an'le fandarana de hoe ny team foana no menomenina, ny mpanohatra foana no menomenina, ny RMDM foana no menomenina, ry Ada foana no menomenina, ry Clémence Lili no menomenina, na ry Germain anatin'ny ahoana marina no miteny amin'ity tsy fanjary-pifidianana ity, na ny antoko HVM na ny vondrona panorama sy ny sisa sy ny sisa. Fa misy feo hafa zany zay avan'ny firaisamonim-pirenena entsika ndray amin'izao fotoana izao. Feo hafa zay mety misy mampiavaka azy amin'ny feo zay nahazatra ny sofintsika amin'ny angadona hafa. Fa feo hafa ihany koa amina fanazava-kevitra hafa mahazatra ny sofintsika kanefa mampatahotra amin'ny hoavin'ny fifidianana ho avy eo. Izany sy zany no atongava ny adevitsika voalohany miaraka amin'ny Ada zay efa vonina amin'izao fotoana izao. Miaraba Ada. Ya, de faly miaraba ny vahoaka malagasy, faly miaraba ny MBS ary misaotra amin'ny fampetranona, de miaraba ny mpeno rehetrarehetra ary de maniry anareo mba manaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Satria mieritreritra isika fa misy zava-doza ngeza be mitatao eto amin'ny firenena de ny mety isiny ny fifidianana mitanila zany. De zay no antony anantsika eto faniry hoe hitondrantsika fanazavana. Zay indrindra. Ka iny izy iny Ada, efa betsaka ny zavatra nazavaiko teo fa niarana mamaky aloha tsika de niara nahita tsara ny zavatra nosoratany firaisamonim-pirenena de aloha tonga de hitondrantsika fanazava-kevitra sy zay mety eo fomba fijery ny FLN zay tarianao amin'ity raha mango ty tontolon'ny fifidianana, jugement supplétif sy ny CIN, ny tsy fisian'ny formation zay mandeha amin'izao fotoana izao amin'ny représentant CENI, indrindra reo agent recenseur zay miparitaka anenivondreo sehatra samihafa na niveau rehetrarehetra zany. Ada, ndao ary. Ya, ny resaka fifidianana io tena hitondrantsika fanazavana mazava tsara mihitsy ny amin'ny processus électoral rehetrarehetra. Le resaka taratasy teo nalefan'ireo fiarahamonim-pirenena reny faniry. De raha jerevantsika zany le izy tamin'ny tapabolana tsika nanao fandaharana, de ny zavatra voalazantsika tamin'ny tapabolana no formalisen'ny nataondreo amin'ny fomba ofisialy zany ara-tsoratra ara-taratasy ampifantarina ny vahoaka le izy. Ny zava-dehibe de izao tsy hoe tsika ny menomenina foana fa itsika miteny maneho ny hevitra de misy mandray zany de misy manao an'le izy hoe tokony ho atao an-tsoratra le izy fampafantarana ny vahoaka rehetrarehetra satria matoy itsika manao an'itony fandarana tony de misy eritreritra fa tokony ampifantarina maro ireo zavatra tokony ampifantarina ny vahoaka. Kanefany reny fiarahamonim-pirenena reny koa de manana fotoana ngeza be koa ry zareo anazavany ireo mpikambana rehetrarehetra ao aminy zay isorana azy manokana ary za moa de miteny foana hoe anisany
ny société civile anisan'ny fitaovana ngezabe afaka ampiasaina ho amin'ny fampandrosoana ny firenena na amin'ny resaka fanjaisana anjara amin'ny asa na amin'ny resaka fanehoan-kevitra rehetrarehetra fampahafantarana rehetrarehetra izay tena andraikitry ny fiarahamonim-pirenena mihitsy tsy adisy lalana ny vahoaka eo amin'ny lalana tokony ho raitsany zany a izorany eo amin'ny fiarahamonina mba entiny anasoa ny firenena zay zany le fipetraky fa milohan'izany faniry de mamelay anao aloha anome fanazavana kely ny resaka momba ny zavatra karakarainy ny team any Tamatavy. Adinao aloha ny teny an'le tanàna Miami teo tam'le fanasana tanàna be de be Miami rerina any adinao nefa tonga bahatsona le voaka Miami tongava nareo za miteny anareo tongava ianareo avy eny Miami eny makeo manatrika an'io fa tena ilaina anareo satria eo tena ahitanareo an'le tena Miami letika manko ny fiainantsika am'izao fotoana zao ary Miami sahira na be da be le Miami ay marina zany azafady ata dahoara de eo le izy ny voikava mahatratra zany toetsaina malagasy voikava mahatratra ny zavatra mety azo amin'ny antoko tim de mahatratra ny antoko politika rehetra anisan'izany ny FLN zany io fanakatsakanana fanampenam-bava famerana tsy fanaovana tsy famelana anao fionana sy rehetrarehetra io a de mahazo ny rehetrarehetra reo satria ianao nge antoko politika mety tsy voakasika ianao ankehitriny fa efa voatohina ny zoanao satria ny eo aloha efa tsy afaka manao andikan'izany ianao any arina tsy ho afaka mihitsy akoriny zay zany le anisan'lisy hoe tena mahatonga an'ilay hoe ilana fanazavana amin'ny vahoaka manazava amin'ny vahoaka konderina ny vahoaka ny Tamatavy ankehitriny zay andray an'izany hetsika goavana izany de ny fampahafantarana ny mahakasika ny antoko tim zany tsara ny nahatongavan'ny vahoaka ao ary za de miteny ny vahoaka zo feno zo anareo feno no mahalala vaovao vaovao maro no atolotry ny team ao araky ny efa fahitanay azy tamin'ny fiarahana rehetrarehetra teo a vaovao maro no arosony ao a ny fampahafantarana ny zavatra efa nisy tany aloha ny fomba ny aina ny tany aloha rehetrarehetra ny efa zava-bitany teto amin'ny firenena ny fomba fijorony amin'ny rafitra politika ary ny mbola eritreretra ny anohizana ny raha rehetra ara-politika anohizany akany ny fahefana zany tsisy olana zany ho an'ny mpanao politika rehetrarehetra ny mpanao politika milaza fa aka fahefana mitovy daholo ny ambition rehetrarehetra satria ny fahazahoana toerana ahafahana ny fahazahoana fahefana ahafahana mitondra ny tany sy ny fanjakana no ahafahana manatanteraka ireo zavatra rehetrarehetra efa noresahana reo etaetam-bahoaka zay ny fanarahana tamin'ny vahoaka fa ho atao a ahafahana tsy misy mihitsy zany a olona ivelan'ny fahefana na antoko politika izy na ina afaka tena ampandroso ny firenena raha tsy mahazo fahefana zao ny antoko politika zany ary matona sina ny antoko politika misy lalàna mife de malalaka ny antoko politika amin'ny famorina olona ny famorina ny mpikambanao aminy ny fivoriny ary malalaka izy amin'ny fiantsona ny olona tsy mbola mpikambanao aminy ho tonga iaino azy zay fiomanana n'lay olona hiditra ao anatin'lay fikambanana fandresen-dahatra n'lay vahoaka malagasy no anaovanao politika amin'ny fokevitranao ny zany a de tsy mila raha ny lalàna ny feny antoko politika eto amintsika de tsy mila fangatahana na alalana ny inona ny fanaovana an'izany satria raha tokantranonao zany a ao aminao zany no atao a ny lalàna ny feny antoko politika no mifehanao a azonao atao tsara zany a ianao tsinona tsy hitarika ny olona hoe ery amin'ny lalan'ny araben'ny lalan'ny tolom-piavotana no vorinao le olona na ery amin'ny kanjabeany Mahamasina ary le antoko koa efa manao an'le déclaration d'existence hitsato any intérieur tena ny antoko politika manana zoany zany any anaty antoko politika tena azonao atao tsara ny mieritreritra hoe iza ny olona homantsika ho prime ministre iza ny olona homantsika ho filoham-pirenena iza ny homantsika ho ministre ahoana ny fomba itondratsika ny tany sy ny fanjakana andao ho alaitsika ho fahefana io amin'ny fomba ohatran'izao zany zoan'ny antoko politika no miresaka an'izany any anaty fivorian'ny antoko politika tsy fanonganam-panjakana zany tsy fiomanana ny fanonganam-panjakana fa fiomanana amin'ny fakana fahefana zany anjaranao mitondra no mitazona ny fahefana arak'izay fahaizanao fa anjaran'ny olona koa makazy rehefa hitan'ny olona fa tsy mahavaly ny etaetam-bahoaka ianao tsy mahasoa ny firenena ny fisianao na de lanym-bahoaka ary ianao a ny mandahanao nge tsy midika hoe tsy mainty tanterahanao hatramin'ny farany ny keniny vahoaka io anaovanao azy fa rehefa hita kosa fa tsy mety a dia azo atao tsara ny manaisotranao eo amin'io fahefana io ny zavatra tsy isy fotsiny de hoe rena ataontsika hoe fanonganam-panjakana famonon'olona fanonganam-panjakana amin'ny alalana ny tafika fitondrana basy amatafondro ohatran'ireny natao tamin'ny 2009 reny ny ohatran'ireny tsy fanao aloha
tsy fanao aloha reny tamy 2009 reny mitondra basy ianao de olona teny ratsy be tsy malala zay gradina maramila fa de misy caporaly mikapoka sofina amiraly tsy izany kosany aloha zany tsy izany zay indrindra fa ny fanehon-kevitra ara-politika de azo atao tsara eo amin'ny firenena satria zay manontoko politika ny antoko politika ary raha ohatra manahira-tsaina ny fitondrana ankehitriny de ny lalam-panorenana nataony no mampisio de tokony hovainy fotsiny de lalam-panorenana satria mety sahira-tsaina be zany le olona ankehitriny am'le lalam-panorenana nataony fantatra ohatrany hoe lalam-panorenana vidiny tele tsisy-ndalana terery de tsisy fantany ao anatiny aritrany am mampiasa azy fa de ny olona no mampianatra azy hoe tinga tsy mety reto mandika n'ity lalana nataonareo tinga nareo ohatr zao zany manahirana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ankehitriny hany ka lasa ianao zay manaraka n'lay lalàna no lasa ohatry ny olona manaonao foana de misy migadragadra fahatany sy ny karazany amin'ny alalana fanehon-kevitra zay ekeny lalam-panorenana fa zofototra ho an'ny tsirairay rehefa maneho hevitra ianao tsy misy an'zany hoe tsy voatohitohina zany ny tombotsoany hafa tomboampangalatra ve tsy voatotohana rehefa teneninao izy hoe nisy alatra bety voatotohana ny tombotsoany ny mpangalatra ny mpanao ampimamba ny ere-pirenena ny mpanao barofo ny ere-pirenena ny mpanao tantely afadrakotra ny ere-pirenena ny mpanao ara-padamo ere-pirenena fa tsy maintsy zany faniry banga zany ny anany ka iverenako am'izay zany zay mampirisika ny olona ho tonga am'lay fanasany ny antoko ty marapitso nareo tamatavy tomasina rapitso amy sivora tongava aza matahotra aza miaiasy fa zofototra nareo ny alo vavao zofototra nareo ny ahafantatra ny marina tongava tsy misy mihitsy hoe raha tonga ao anao de tsy maintsy hanompo an'zao na hanompo an'zao fa mba hahafantaranao ny marina sy ny zava-misy marina sy ny eritseritra lay antoko amin'ny itondrany ray ny tany sy ny fanjakana aorina satria manana eritseritra ohatr' zany daholy ny antoko rehetrarehetra na izay FLN raha manana an'zany eritseritra zany itondran'ny tany sy ny fanjakana aorinao iverenako faniry le resaka fifidianana am'zay zay tena fototry ny adevitrytsika tena marina de le tiresahana ty amin'ny fifidianana ty de misy zavatra maro be zany manodidina azy ny fifidianana zany tsy hoe vo tamitapabolana na hoe enina ambe folo volana alohan'ny sy ny fifidianana zao disy be zany ny fifidianana io zany vo tapitra ny fifidianana filopirenena de efa fantatra fa fifidianana filopirenena manaraka afaka efa taona 5 taona de karakarainy ny seny misy calendrier araky ny tokony izy asa andavanandro ataon'ny seny io tsisy an'zany hoe seny vaovao seny taloha zany tsisy an'zany rehefa seny de seny ianao ny olona niditra teo zany isy olo'ny seny teo hitondra ny seny fifindrana misy fampitana asa ataonao fanohizana ny asa nataony teo aloha fa ny seny de seny ny resahantsika eto fa tsy le olona rehefa tsy mahavita ny asany zany ny seny ilay rafitra de tokony atsahatra aloha satria mihinam-bolam-bahoaka fataro tsara fa miliara de miliara ny vola lanin'ny seny tao anatiny zay efa tonona zay inona nefa ny vokatry ny asa vitany za zany mieritreritra hoe ireny olona mitondra reny tokoa de tokony isy fitsarana atao aminy amin'ny asa vitany rehefa hita fa tena tsy nanao mihitsy izy za tsy miteny hoe tsy naomby ny tsy naomby manko de mety hoe nanao izy fa noho ny tsy fahaizany de tsy naomby izy fa le tsy nanao mihitsy zany hoe tsy nataony mihitsy le izy zany fimanana am're fonty zany tsy herinandro ny manana am'zany fa folo taona lasa de fa fantatra fa afaka folo taona isy refonty de fa misy zavatra manana amin'ny fomba fiasa zany fomba fiasa andavanandro ny seny isa taona de misy foana ny ralina misy zany tena hoe ny seny zany tena mikirakira foana nyreo momba mahakasika andavanandro ny lisitry ny mpifidy zany de tsy tokony olana be ohatr' zao fa io fametrahana fitenentsika hoe refonty zao io ianao de mieritreritra hoe ny fanasarotana ny fanaovana refonty am'zao de noho ny tsy fahaizana za tena mino mihitsy fa ny fanasarotana ny fanaovana refonty zao ny fanakorotana ny fodina mody mikorotana am'zao fanaovana refonty zao ovina nisy fifidianana nisy korotana nisinana tsy maintsy nisy liste électorale teo tsy maintsy ary za mino fa efa misy voninao satria
fomba fanao tsara mihitsy zany hoe amin'ny fomba fiasa miafina zany le lista teo aloha ihany de tsokotsokona any amin'ny fokotany any izany maty izany olona vovao de ohatra manao ralina ihany de apidipidirina de eo de mody mikorotandrotana de korotandrotana de vita ihany ty fa ohatra zao fa anony amena anony regny korotandreny de mety misy anomalia maromaro ao anatiny zany fotsiny ny fahitako an'io fa akoatran'izay na ny faninjehana ilay isy hoe tokony ho atsasaky ny vahoaka orangady de kefa vo isa ary le olona ko maninona ny tsy ananana ny anarany sy mombamomba azy rehetrarehetra zany ane le zavatra ohatrany hoe zavatra tsy mitombony ny fanisambahoaka nge tsy isaina hoe ray roa telo efatra dimy enina hoe maketsy analakely ianao de isaina zay mivoaka amin'ny tonelina isainao ty zao ny isampony tsy zay misy fanisana misy taratasy ara-dalàna fenoana amin'ny fanisambahoaka ahafantarana hoe firy marina ny vahoaka ary reny fanisambahoaka reny tsy hoe akory ny hoe lasa ny amin'ny WC public ry atao taratasy fampiasa eny reny rehefa avy eo fa mipetraka mazava any amin'ny fokotany ny anankiray ny exemplaire anankiray zay ahafahany fokotany mahafantatra hoe izabo ny mponinao aminy zavatra fomba fiasa zany fa misy koa fokotany tsy misy an'izany mihitsy tsika miresaka eran'ny Madagasikara manko fa tsy miresaka Antananarivo renivohitra fotsiny amin'io resaka io fa eran'ny Madagasikara ny resantsika noho izany zany misy zavatra be deaibe tokony tena efa ela zany nataony seny fa ny seny zany tena tsy mahavita ny asany ary tsy seny ihany manana ministeran'ny atitany tsika de eritrereto tsara fa de mamenana ny eragaty zany hoe ministra hoe olona 12 taona vao omenao copie nefa ministry ny atitany misy foana raha vao tonga tao amin'ny fitondrana zany zao ohatra ataoko tamin'ny 2019 manomboka manao an'ireny fanaovana an'ireny copie faobe reny de mety efa mba maromaro ihany no vita da ty satria raha mahavita zany tsika ray copie ray isan'andro de anoany amin'ny 300 isan-taona no vita ray isan'andro 300 isan-taona no vita ary isaky ny faritra de raha ampitombontsika amin'ny faritra 320 zany de efa fantatrareo fa mety any amin'ny betsaka ihany alao tsy tenenina fa sao de mandiso calcul ohatra ny zalahy betsaka ary nefa no anatin'ny efa taona zay de fantatra tsara fa betsaka zany fa zao ny io fanerena ataotsika zao io ministry ny atitany nge manao karapanao ny fandefasana ny asa mandavanandro zany ary zako miteny faniry fa hatram'zao mbola BDB ny commune mbola stylo no anoratana ny karapanondro betsaka zany tsy masinina écrire akory aza mitapitapy amin'ty resaka digital le tablety zao za zany tsy telefonina fo za raha moa tsy tsy tena za zany tena miteny mihitsy hoe redredy zany le zavatra resahany io hoe ny olona sasany amin'ny fokotany sasany olona 100 fotsiny de tsy asiana tablety de zao fa ny am'le 100 fotsiny teneninao io angeo mbola stylo ny any ary io le andefasana an'le anaovana jugement supplétif fa tsy manahirana ngezabe le resaka jugement supplétif fa io zany afaka anaovana ohatra mazava tsara fa ny resaka momba fanoratana ny mpifidy io de za zany tsy gaga raha hoe mikorotana ohatr'zao izy faharoa zany raha resantsika ty resaka momba ny fitsarana tetivohitra mba hanomezana copie ny olona aloha voalohany indrindra ny aloha tokony mizara mazava tsara hoa averiko mizara mazava tsara ny hoe fanaovana copie sy ny fanaovana karapanondro ny fanaovana karapanondro tompoko tsy ilaina mpitsara zany tsy ilaina tsisy fitsarana miditra ao anatiny ny fanaovana karapanondro zany zay aloha voalohany indrindrany dikan'zany ny resaka tokony ho resahana amin'ny mpitsara le fitsarana tetivohitra anomezana an'lay copie ho an'lay olona fa io koa tokony misy etapy mazava tsara tokony tsy olana ny manome copie an'ireo zaza latsaky ny 12 taona zany tsy olana zany ary tokony ho amiraina ny fanomezana zaza latsaky ny 12 taona tokony amiraina ny fanomezana copie azy mba hahafahany misitraka ny zony andeha hianatra fa izany tsy atao amin'ny toerana tsy nahaterahana na tsonena n'lay ray aman-dreny mandrina ny fotoana maritra satria mety vavolombelona tsy marina no mijoro am'lay fanoratana an'lay zaza
io manko misy ilay resaka ao arinan'iny la hoe apatrida sy ny karazany iny la tsy manana zopirenena sy ny karazany rehefa manao an'io jugement iny de rehefa mijoro le vavolombelona de voasoratra io fa tsisy an'izany io fijerevana zao hoe andao jerena ny ADN andao zao tsisy an'zany fijoroana vavolombelona fotsiny de eo de vita eo ka io zany a tokony hoeny anivon'ny fokotany aloha voalohany indrindrany izy ny zazalatsaky ny 12 taona ao de tokony amraina tena amraina mihitsy ary raha ohatra tena ohatrany manahirana rahany mbola mba azo atonga ny manome an'ireny zaza mbola tsy nanana kopy ireny farafaratsy ny mena kopy provisoire izy ahafahany mandeha mianatra zay zany nya zany amin'io a rehefa olombelona latsaky 12 taona tokony jerevana foana ny ahafahany miditra amin'ny fianarana zany anna accès amin'ny fianarana ilay olona zay aloha rehefa olona mipetraka eto Madagasikara izy ny latsaky 12 taona mihoatra ny 12 taona ka hatramin'ny 19 taona de andraisana fipetra manokana misy zany critère manokana tokony anapina an'lay satria eo de efa mety misy ireo zaza nitsokan'ny ray aman-dreniny ireo zaza efa manomboka delinquant efa manomboka manao fotana tany amin'ny tanàna nisy azy tany de mifindra tanàna hafa mitsoka amin'ny fianakaviany reny ray de tokony efa andraisana fipetra manokana ny fomba fanaovana azy fa tsy amin'ny fomba teritery ohatry zao ary tena zay mihitsy ny zava-misy am'izao fa akoatran'izay ry faniry ny olona tena efa hoe hitanao fa olona lehibe mihoatra ny 12 taona de efa tokony eritreretana tsara le satria za zao mahafantatra fa misy olona 17 taona milaza tsy manana kopy de ohatsy tsy mitombony zany a fa taizanao hatramin'izay dikan'izany zany de tsy miasa mihitsy ny mpitandro ny filaminana rehetrarehetra erany Madagasikara raha misy olona 17 taona tsy manana na de kopy azany anefa mbola tsy voasambotra mbola tsy voasavaka ara-panondro tsy tena nanontany azy ako de ahoana ho ianao hatramin'izay ny enany de zaza ny nanontany fa ianao moa zany impiry voakavaka ara-panondro rehefa maka ny amin'ny banky avy voatra misy manontany le kara-panondro fa tsisy marina tokoa zany zany le zay am'zay ahoana marina moa zany tena fipetraky le fiarahamonina ty ohatry zao ka eo zany manahirana satria maro ary io efa hitatsika io maro ny olona eto amitsika nge ny olona voasazy za tsy manentsika ny olona voasazy za mampianatra ny olona fofonja fantatro tsara zany ny réintégration ny famerenana ny rety ao anatin'ny fiarahamonina mandray andraikitra am'zany atram'izao ny famerenana an'ireny olo reny ao amin'ny fiarahamonina mba ahafahany isitraka ny fiainana ara-dalàna tena mitaky an'izany ary manao miasa am'zany zao fotoana zao maimaimpona moa io volontaire tsy andraisaka raha mihina ny ariara fa de miasa am'zany fa la izy tsy ataoko toto tsy famerenana ny olon-dratsy ho lasa olona madio afaka anao ratsy faharoa kory ny tanjona fa ny famerenana ny olon-dratsy ho tafita afaka hiatrika ny fiainany tsy hiverenany am'izay intsony de raha io le resantsika io zany tsy ny satria tena ohatra ny ivitsaka manko le asa anay raha ny tena marina mihoatra amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena mihoatra amin'le olona voafonja mivoaka mifonja reny tena ivitsaka le vitanay fa be de be ny olona mivoaka avany de maninona rehefa tsy tafaverinao amin'ny fiarahamonina izy afaka handray andraikitra amin'ny fiainana de mamerikeloka izy ary lay eloka mihitsy ny lasa mitaiza azy rehefa avy eo satria le fomba hitadiavany vola ivelomany iverenany zany tsisy le fomba fotsiny nge le mametsiny hoe any antony efa fahazaran-dratsy tanana zatra mitsotra ohatran'izao fa le izy tena le fitaizana sy fanabeazana an'le izy mihitsy zany manahirana tsy mety ary tokony hijery tsara tsika hijery mahitsy am'le izy satria nge na ny mpitandro ny filaminana hitanao fa ny seko zao miteny ny mpitandro ny filaminana de hoe ato amin'le gendarme de misy dalo de mahamenatra zany marina tokoa fa misy ny gendarme olona zany mandeha miara-miasa amin'ny dahalo marina zany fa ny gendarmerie tsy tokony hiteny an'izany hirery am'zany hoe zay mahafantatra fa ato aminay misy dahalo ka oramtse ny gendarmerie de toerana fampiofanana manana fiofanana manokana mihitsy olo-tsotra na ampidirinao gendarme de misy fiofanana manokana nahatonga azy ho gendarme
ary rehefa gendarme zay zany re matoseko de tena gendarme fa matoa izy tsy manana an'le fotopisainana gendarme matoa izy tsy manana an'lay toetra gendarme za de miteny aminao ovay mifanabiazanao amin'ny gendarme aza mamoaka gendarme aloha raha ohatra tsy afaka anana olona tena gendarme ajanony tena tsy mety atao velony fanadiovana tena fampiana rehefa ohatra ka le hoe le olona nofaninao tao tsy nety tafapetraka gendarme de soloa le mpanofana fa ilay mpanofana mihitsy zany no tsy mamely fa matoa izy nofaninao gendarme tena zay vahoaka matoa miteny anareo hoe tia ny karamanareo tsy mbola nisy tsy nomena karama zany nareo nanahenanay ny karamanareo na tsy napetraka tamin'ny voninahitra reo nareo fa napetraka tsara mba hanananay an'lay gendarme tsara rehefa vofanareo izy ka oka kosa tsy hiteny aminay nareo fa ny fanofanana zay omenareo anazy de nalasa azy dahalo satria tsy dahalo reo olona reo talohany na gendarme azy tsy niraisinareo reo gendarme raha dahalo fa tsy dahalo reo olona reo talohany nandraisanareo gendarme azy ka nahoana rehefa nofaniny gendarme izy no lasa dahalo manahirana zany manahirana ny mieritreritra anao miteny an'izany fa rehefa tsy hainareo no forme an'lay olona soloa le mpanao formation rehefa ny vokatra azo tsy nahazahoana gendarme tena gendarme soloa le mpanofana ianao no manjary milaza fa tena tsy mamely zany le fanofananao amin'ny gendarme ianao sigina tena manahira tena zara nga kivy aminao tena kivy ah aminao miteniteny foana ianao diso miakatra plateau loatra anao zay nge ny natao hiakatra plateau hiteny ny zavatra zay afaka ho tenenanay mahitsy hanarenana firenena fa ianao natao exécutif fa natao hitondra natao anana natao hiaino anao miaino anao zay fa critèrany io la henonao de tsy hoe ny fahamalinao azy sur plateau ny zava-dehibe fa ny fandraisanao ny fahamarinana na tsy fahamarinana n'lay zavatra tenen'ny olona ny fanotsinao ny dianao fantsina ny di andehanana n'lay fitondrana zany ny zava-dehibe fa tsy ny fitondrana tsy natao amaly ny fanakanana itsio ny di zany no izy fa tsy hoe andeha hiakatra plafond valiko indray zay de hiakatra plateau valiko tsy izay manjary lasa miteniteny foana ianao zany anisan'ny fiteniteny foana zany ny gendarme tompoko reny olona reny averiko tsy dahalo reny talohany nanaovany gendarme fa matoa izy niraisinareo gendarme tsy dahalo izy zay aloha voalohany indrindra fa raha efa ozy indray teny amiko indray ianao hoe efa dahalo oatrany rehefa saika de soloy mihitsy le mpanao recrutement avy eo reny olona reny rehefa atao aminao tao nofanina tsy nofanina ho lasa dahalo fa notanina lasa gendarme de ampian'zay de izay zany ilaina tsara am'le gendarme satria sécurité rehetrarehetra sécurité nationale mihitsy ny problème amin'izany zavatra resahanao zany ary eo nge ny manahira-tsainy ianareo gendarme ianareo polisy koa de za koa de miteny anareo tsy misy basy mahafaty zany fa ny bala ny mahafaty ka rehefa mba misy olona miteny mpisitona lakolosy miteny hoe misy bala mandeha amin'ny tsirarina ohatr' zao ilay bala iny nge mety ino mibombo anao rehefa avy eo mety ino no anjara bombo anao rehefa avy eo tsy tokony isy bala mandehandeha fotsiny ohatran'izany rehefa fantatra fa misy olona manao resorisona bala misy olona mampanely bala tokony entitra ianareo satria ianareo isan'andro de miasa ary mety antefany zany bala zany matoa ny bala tonga any ampelatana ny olon-dratsy de natao no ampiasaina matoa ny bala mivezivezy ka ny bala tena ny bala no mahafaty fa le basy raha misy basy mandehandehany ka tsisy bala na misy basy mipoka areo ka mity fitanitra tsy mahafaty fa ilay bala kosa rehefa be atefany aminao mahafaty aka tokony andraisany na fepetra rehefa nisy mpisotona lakolosy ny teny momany bala io tokony zavatra ngezabe ny zavatra raisina amin'io tokony ngezabe mihitsy ny asa atao amin'io vao nisy ny fitenenana iny na marina na tsy marina le izy aloha tonga de nandraisana ndraikitra satria raha marina tampoka ngely izy de ho sahirany tsika zay lasa tsy anananareo tsony zany mampalahelo anay ny vady aman-janakareo efa mampalahelo za de tena miteny mihitsy ary ty teneny foana za malahelo ny vady aman-janaka ny polisy ny maramila maty am-perinasa satria tsy zarizary ny ana raha resaka kely ery amin'ny fitazana zazakamboty ery fotsiny de zay fa tena le hoe le fiainana tena fiainana rokotokony lasa tena tsy zarizary mampalahelo ana reny ary io tokony hoe andraikitra ngezabe raha isan'ny fanjakana tokony zavatra ngezabe tsy manana havana tratran'izany fa mampanao politika de mijery hoe tokony ho izany no izy satria raha tsy manana antoka nireo polisy na gendarme na nitafika amperinasa fa maty ho an'ny tanindrazana izy ary ny tanindrazana afaka hijeryn'ny vady aman-janany
tsy possible mihitsy zany ny afitandroa anana asa tsara zany ny mampalahelo ary ny gendarme sy ny polisy ny mitafika ny amperinasa de hitanareo fa eny amin'ny fiarahamonina iny lasa voatery miasa mafy ny vady aman-jana na mbola velona azy izy zany koa tokony nojerena eo amin'ny resaka momba ny karama sy ny tokony tombotsoany rehetrarehetra satria marina tokoa fa ny maramila lasa misy na gendarme ny polisy lasa tsy misy tsony trano finenana natokana ho azy ireny izany moa zany de resaka sécurité nationale zany zay misy ifandraisany BDB zay mihitsy le misy ifandraisany BDB amin'ity resaka fifidianana ity misy ifandraisany BDB resaka fifidianana satria ny tany tsy misy mpitandro filaminana ary fanio de manao zay tiany atao ny anna rehetrarehetra izay fifidianana iada fa efa natsidiko teo le hoe be loatra le barofo amin'ny arem-pirenena atao am'le fitondrana zao ka alohan'ny andehanantsika anatin'le adevitra zany dia alefantsika aloha ty satria mino aho fa naharaka nyity vaovao ty adany amin'ny hoe solombavambaoka Madagasikara iray voafidy tetsy amboliboly tany faharoa dia namoaka taratasy fahazon-dalana hitatitra hazo tamin'ny alalana fiarakodia sprinter phase 3 ny sokady natao anatin'izay taratasy na autorisation de transport zay mihitsy moa zany ny laharan'lay fiarakodia efa nitondra fanazavana lava be momba ny oraraha io tsika ny ainga vandilamena nandalo teo votraivo tonga tao Tanambe ny adevitra rehetra mikasika an'io efa nitondra fanazavana teto io tsika question de forme sy ny fond fa ny voatra le vavao omaly dia ny secrétaire général ministère ny environnement sy ny développement durable zany de alohan'ny atongavantsika amin'izay raharaha zay iada ahafahanao ihany koa mitondra fanadihadiana sy mitondra mifaneho-kevitra avany aminao de ndao aloha alefatsika efa nanazavo ia isika teto amin'ny fandarana mikasika io raharaha io ny forme sy ny fond ny andraikitra ilay solomavambaoka ary miandry ny ateny meram-pirenena manoloana zao raharaha andoza izao de ndao alefatsika aloha lay feo an'lay secrétaire général zay nsitomma tamin'ny faneho-kevitra ny ainga avy amina fahitalavitra tsy miankina iray de miverintsika rehefa avy eo eno tsara ary de nisy ny fiara tratra tao a Vohitraivo aparafaravola nitondra voambona na palissandre rehefa nanontaniana ny taratasy mikasika an'ireo de tsy nanome fa tsy autorisation de transport zay iarahantsika malala iny ny chauffeur ary noho izany dia tsy maintsy nogiazana ny hazo ary napidirina fourrière ny fiara tsy mbola misy mihitsy ny fisokafan'ny fitrandrahana na ny fitaterana n'ireny voambona ireny amin'izao fotoana zao etotsika de mametraka foana ny présomption d'innocence fa ny secret de l'enquête aloha zany de atsaina tanteraka de hitantsika moa ny toy ihany fa ny andraikitra fanandrify amin'ny ministère ny tontolo iainana sy ny fantroana lovanjafy de raisina tanteraka ny ministère irery ihany no afaka manome transport na hazo fa transport na voambona no ny tsy ahafahana mitrandraka ny voambona satria tafiditra ao anatin'ny tovan'ny lalànan'ny CITES ny palissandre de tsy afaka trandrahana noho izany mazava ho azy tsy misy autorisation de transport afaka omena mihitsy raha ny eno ny fanazavana zay nentitsika teto amin'ny fandarina isika omaly de tsy mifakaiza ny nambara secrétaire général ny ministère ny tontolo iainana iny fa mampiavaka azy fotsiny de hoe izy secrétaire général zany tompon'andraikitra faharoa ao amin'ny ministère tompon'andraikitra voalohany ministre tompon'andraikitra faharoa ny secrétaire général zany de hoe tsy afaka mamoaka autorisation zany tsy olombamboaka fa ministère rery ihany ary tsy azo trandrahana ny voambona na ny palissandre ny resahantsika omaly de giazana ny resahantsika omaly mise en fourrière zany de mbola mandeha le adevitra nangataka tsika omaly hoe tokony hanazavana io zavatra io raha matosy olombavambaoka fa mandraky teny androany tsy mbola nandrenesam-peo izy mampieritreritra zany ata
fa io moa de efa fiainan'le mpitondra mihitsy le hoe mamotika manao an'le fandrobana ary tena manao antery parofo ny arem-pirenena manondrana maka antsokosoko ary ndraindray ara dia manao ny intervention mihitsy reo karazana mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ka rehefa miresaka arem-pirenena tsika mivolamena ny vato sarobidy ny vatosoa ny azo sarobidy ny azan-dranomasina hatrany misokatra marobe voaresaka ao anatin'izany de atreto aloha zany mbola tsy mety maneho ny heviny le solombavambahoaka voatontonona fa ny karazana solombavambahoaka no maneho ny heviny hiata ao ny miaro ao mametraka fanontaniana fa ny anivon'ny fiarahamonina manameloko am'izao ary ity zany tsisy hevitra hoe ay misy immunité sy ny rehetrarehetra fa ny asiny ny anteny meram-pirenena ary ny tena mampiteny ny anarana solombavambahoaka miady anaty birao IRD, solombavambahoaka mikitika conseil municipal any avaratra IRD, solombavambahoaka manao fihetsika hafahafa IRD, solombavambahoaka mbola namoaka taratasy etrao IRD. Presque izy menakavy manao antery anaty fiangonana mahabe resaka ary mampitabataba mpino mbola tsy mety mivahatra am'izao IRD. Le asiny le anteny meram-pirenena hatram'izay na repoblika Madagasikara mihitsy ny ada ny tena potika am'reto olona ny tapo-pahefana reto ny ambaranao am'izay zao fandehany zany de zao hoe ny voalohany indrindrany ny filazana aloha hoe ny secret d'enquête tsy misy vahoaka zany voafian'zany ny enquêteur no voafehy ny secret d'enquête ny dikan'izany de hoe raha manao fanady aidina lay mpanao fanady aidina ka misy élément vaovao azony sy fatany mahakasika nylay momban'ny fanady aidina nataony de tsy azo ny avoaka ny ampabe maso zany zany lay mpanao fanady aidina zany tena voafehan'zay secret d'enquête zay fa itsika tsy voafehan'zay fa tsika zay vaovao hitatsika zay vaovao hita eo amin'ny fiarahamonina zay marina rehetrarehetra hita eo azo tenenina daholy ny fahamarinana rehetrarehetra ny zava-misy rehetrarehetra tsisy resaka hoe secret d'enquête zany le ministre de miteny secret d'enquête ilay ministre raha fijeriko azy de manadio tena fotsiny te hiteny izy hoe ny autorisation ny famezan-dalana afahan'lay tanterana n'lay azo de tsy maintsy avaty amin'ny ministère zay fotsiny fa izy tsy nandiso nananameloka ilay fanomezana lay solombavambahoaka n'lay autorisation de transport teo zany hoe tsy niteny izy hoe osika io na tsy ara-dalàna io tsy niteny an'izany izy nefa n'zany de tokony izy satria manitsaka ny plaque bande ny manitsaka ny andraikiny raha izy no tokony afaka anao an'lay izy ny faharoa mahakasika an'izany mahatsapa tena manko lay ministère ankehitriny fa manana fahadisoana lehibe lay ministère ny environnement za de anisan'ny anatina fikambanana piarina tontolo iainana andriamato ministra mahafantatra tsara ny olana efa misy eo na miresaka protection ny couche d'ozone ny resaka protection ny environnement am resaka fikapa ny resaka momban'ny déforestation sy ny karazany rehetrarehetra eo zany fa tsy ny ministère tsy taraky be le fomba fiasany nahazo lazaina fa tena tsy haiko hoe miasa tsy haiko ny dokotra aloha mety fiasa tsokatra mihitsy le izy satria nge tsy ireo ihany nyvoambona voatapaka tsy ireo ihany no resahatsika fa anisan'ny ahitana olana indraindray tsika tena tehiteny hoe ny solombavambahoaka mpandika lalàna ny solombavambahoaka fa tsy mpanao lalàna hoe ny atao hoe solombavambahoaka ve zany de hoe olona natao andika lalàna ka hoarovana amin'ny miniteny rehefa misy fahatratrarana azy lasa zany le izy fa ny solombavambahoaka mpanao lalàna de tokony solombavambahoaka manaja lalàna voalohany indrindrany ary ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana de tokony ho araky ny tokony izy ny mahavoaro ny solombavambahoaka tsy afahana misambotra azy sy ny karazany de noho ny hevitra potrany na ny fanapahan-kevitra raisiny teo am-panatanterahana ny asany fa tsy teo am-pangalarana fa eo am-panatanterahana ny asany arovany lalàna izy raha ny fanapahan-kevitra raisiny na ny fanehoan-kevitra ataony mandritra ny fotoana iasany mahakasika ny asany arovany lalàna tanteraka izy ananan'ilay immunité feno
ary mba tsy ampikorotana n'lay fivorinany tsy hafahana mba misambotra azy eo anaty toerany fivorina fa tsy misy immunité parlementaire miaro ny solombavam-baoaka mpangalatra mpandroba dahalo mpametaveta zazakely mpanobarofo amin'ny vadin'olona tsisy lalàna miaro an'izany kosa tsisy immunité parlementaire miaro an'izany kosany procédure fomba fisamborana azy na fomba fitanana azy zany no misy hoe misy fepetra tsy maintsy arahana fa tsy hoe rehefa député izy de tsy ho voaheloka mihitsy tsia tokony ampiarina amin'ny foana lay lalàna ary mpapiatra lalàna fa ny olana fotsiny de ny exécutif sy ny parlementaire ohatra ny lasa mifampiaro be fahatany ary io misy fanovana tsy maintsy atao amin'ny lalam-panorenana zay nylanina tamin'ny karapanondro io tamin'ny karapokotany io za de miteny mihitsy ny fifidianana nataontsika tamin'ny 2010 io zay mifidianana n'io lalam-panorenana io tsy référence mihitsy io amin'ny fifidianana rehetra ka entina iriariana fa hoe ny malagasy de navita nanao fifidianana tamin'ny volan'ny samyrery nanao samyrery ka zay tiany atao nataoko nga ny ilaina vola be inony io zay tiany atao natao tsisy karapokotany ny fitenenana karapokotany fa rehefa nifidy tsisy an'izany de tonga de mandrotsa bato fotsiny de lasa zany io tsy référence io aza mieritreritra an'io ary zany mahatonga ny lalam-pandrenana tsy mampandroso an'ity fireneny ty hatramin'izao io lalam-pandrenana io mamatotra sady mitazona mamotsitra mamela ny olona anao barofo ny manam-pahefana anao barofo ny arem-pirenena io manao ra-badango ary mato ny olom-bofidy maromaro reo tratra amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny fanjakana de miaro azy ny lalàna miaro azy lay lalam-panorenana ary zao any amboalohany zareo de mbola le vary matsiro be eny ambony no haniny mandeha ny diamondra mandeha ny vatosoa mandeha ny vola fotsiny tsotro zao tonga de le vola fotsiny tsotro zao tamin'ny covid tonga de efa vola fotsiny tsotro zao no goafana no atao rapadango de mandeha le rapadango de meritra le izy de itony bois de itony ataontsika hoe tsy bois de rose nge tony fa voambony efa azo lazaina efa mikoka apango ro zareo zao efa apango ary riti ny tanteraka mihitsy zany tena le izy ihany mame autorisation ho an'ny tena mba jerevy nge iada hoe je sous-signé azafady je sous-signé za zay manao signé eto ambany de izy autorisation de transport izy ihany inona koa ary zany satria zao le izy faniry mahatonga an'io fampitahorana tsiromatany le hoe député de rehefa ampiseho gendarme eny an-dalana iny de io nge le segy nge no nahatonga an'io izy nareo ny tsy nampiasa anay zany hoe ny dikan'iny tenin'ny seginy hoa zany de hoe ny parti politika rehetrarehetra ny tondra rehetrarehetrarehetra ny politika rehetrarehetra de afaka mampiasa ny gendarme ka normal be am'izay raha mandeha je sous-signé hoe tena gendarme natao ohatra ny olom-bofidy zany raha zay fiteniny segy zay de efa ohatran'ireny nge ohatra ny hoe baiko ambadika ohatra ny lasa droit ki ho an'le député hoe rehefa nareo manao soni de efa natseo ary ny tavanareo de enjana ihany zany nge le manahirana amin'io e ary io voamboana io tsy le miano de fijeriko le ministre te de mahagagana io voamboana iny raha amizay tsy tonga de azo voakapo ohatran'io hoe nisy ala ny alana io nisy olona ny kapan'io misy ala ny alana io zany dikan'izay zany any amin'ny fiarovana ny ala rehetrarehetra any tsisy fotony zany de voakapo io de afaka mifindra io aiza manomboka any aparafaravolo io de aiza io voatratra io nge io aparafaravolo io faniry misy tantara io ndilamena nentina ka tadio tsara fa ty aparafaravolo ty mbola misy an'le 4 rakidina pinina iny koa mbola vadiny voaresaka tam'izao aloha mbola tsisy toyana izy za zany ny anako zany le na iza le olona na iza tsy raharahako fa lay afera kosa tokony ho tsarainy le nanao kidina pinina satria apartinana iny ohatrany tsisy nangalatra trony le sipangely vedevety eto talàna avako tena manahirana le rehefa manana fahefana de eo koa le mbola nisy an'le 2 milliards tamin'ny bourse ry asa koa calme enao fa calme enao calme tsara enao iada teneko azay ho alefa atsika iny fa zao alohan'ny andefasana an'io fa miomana kely raha faly aho oraka ty de ndao aloha tsika eny langy le firenena faniry tena manan-karena fa
le mangorona le arena pira lavitra noho le ny vahoaka mpanjana ato tany mihinany tadina pira lavitra noho ny mpanjana tany olona mitondra katrafay ny ankehitriny ampijaliana. raha ohatran'izao zay fa tsy de raso aloha ianao ngamba mino fa na eny lainga amin'ny miami na eny lainga ny 146% enina ambe efapolo am'zato fa ndao tsika eny lainga hafandray sady makaina kely tsika ny mieno de hoavitsika siada inona ny resahantsika eto ndray ndao tsika mba eno atao hoe coton de Tuléar zay ndray zany enotsika coton de Tuléar hoe ohatry ny ahoana mba afahafantaran'le olona am'le coton de Tuléar hatram'izao na tamingana asy ara motsy mbola hitantsika ny Tuléar fa keretsy hitanono ny any Tuléar miroka rano maloto de enotsika lolo iada le izy a de miomana kely eo ny technicien fa ho avy any vola borsa tsika fa ka manay ia ndao jerenareo tsara na ny ivelany azy misy mividy an'ireny alika kely reny de hoe coton de Tuléar marina sa tsy marina maneran-tany tsy izy zay tsy mahafantatra an'izany chien coton de Tuléar zany misy fanaovana coton eto Tuléar ampitombotsika ny velaran-tany ambolena coton ary anao usine fanaovana fil azo avy amin'ny coton de Tuléar zay tsika reny amondrana makany ivelany topoko lasy topoko vavy le izy mahafinaritra avy eo ianao le kavary a tamin'ny 2018 iny misy mamenoty zany raha misekely eo satria etra Tuléar inona ny resahany e bon de hoe mampalaza le resaka coton zany satria misy an'le asimangy tany asy malagasy asa raha mba tadidiny zao izy ve za tsy fantako loha nananao le tajefy izy taranja géographie taranja sy géographie fa raha nanao tajefy izy de fantany tsara izy any orinasa malagasy tamin'ny République faharoa Zerena Hasima Sevima de tonony eo daholo Lalaso Mamso mandeha daholo ny Romanoro mandeha daholo ny Toly mandeha ny rehetrarehetra de mba misy manome note zany raha misekely tamin'ny 2018 de hoe bon le coton zany tsara verina de ao anatin'izay misy miresaka coton de Tuléar alika kely tsisy fampidira mihitsy le alika kely sy le hoe ambolo coton de Tuléar le coton nge coton tsotra fotsiny asina iny zany le asy fa ity zany le coton de Tuléar le volovolona alika mafinaritra kely le miblomblomma kely iny le izy mafatifaty kely le dodonina kely iny le izy de malaza amsetra tsisy fampidirana de ridiculisen'ny olona ianao na le coton le asy iny ara tsy coton de Tuléar raha mifiantsoan'iny reny moa usine natsangana reny tamin'ny République faharoa iada zany de miresaka ianao hoe misy alika kely malaza eran-tany coton de mialatsiny fa lasa me tompoko fa le raha miseho ingao a de tena le mpanao an'le film gasy zany a Rajao malaza sy Rasona de any tonton Emmanuel ery ambanivohitra ery Akady Vorobery reny malaza re de ry Arkalizy ao amin'ny fisakafoanako Mahajanga ao amin'ny Arkalizy ao reny zany le mpanao comédie fa aty misy mpanao comédie anankiray ty le ramse tena tsy hainy le zavatra resahany zany de miteniteny foana ohatr'ireny izy fa ty izy aloha iada fa sotrorankely eo anatin'le rararo de izy lasa iomezana fotsiny sisa fa mampalahelo anatin'le izy de ohatran'izany sisa ny atao hoe mpitondra fanjakana eto Madagasikara lasa mampalahelo anakay le zava-misy za zany tamin'ireny fotoanandro reny zany tamin'ireny fotoanandro reny biasa be anaty fifidianana moa fantatra tsara de tsy nare tsara an'le kavara za meno azy eto de gaga amizay vao tena hoe why ve zany le izy fandeha an'le teny Andriamatoa Filoha teo zao de hoe malaza eran-tany reny coton de Tuléar reny ary be mpividy be zany tena tian'ny olona le coton de Tuléar ka averitsika zany ny fanaovana ny coton de Tuléar zany de ny feritseretana zany ambolena le coton de Tuléar de lasa coton de ambolena le izy de lasa coton de Tuléar de le volony iny zany netezana de avadika fil de tena manahirana raha le coton de Tuléar de za aloha tsy gaga aloha fa be le izy miteniteny foana ohatran'iny efa betsaka na hoe ry Miami sy
izay zavatra teny be de be loatra le izy asa be loatra koa no ny asany de mety anina fa tsy maninona tsy maninona fa alolo fa izao no tena marina faniry ty fireneny ty tena manan-karena marina niny teneny raha resaka le hoe le coton zany fety Madagasikara tsy ny coton de Tuléar mihitsy ny malaza amin'ny coton amin'ny resaka coton zany resahako fa raha le coton de Tuléar le alika kely de tena reny mihitsy ny malaza ny coton de Tuléar reny fa ny amin'ny resaka coton ndray ny asy de nanana izy azy mihitsy Madagasikara tamin'ny fisian'ny Asma zany ary io tsy Tuléar ihany anisany amin'ny faritra avaratra any zany fa ny politika akapobean'ny firenena nge no mahatonga ny reny sehatrasa reny maty satria tsy voafehy zany le sehatrasa satria fataro tsara fa itsika zao raha ohatra itsika miresaka momba ny hoe conteneur tonga ao Tamatavy amina rivorivony amanaliny lamba ny betsaka ary raha mijery tsika eny an-tsena ny tena mameno ny ataontsika hoe 75% na 80% ny varotra eny an-tsena de ny varotra lamba zany reny lamba hitantsika friperie reny avy amin'ny coton dole reny reny rehetrarehetra reny zany matoa hamidy eny ka lafo tapitra tena ilain'ny malagasy zany le fitafiana le coton le lamba ilaina zany matoa tapitra sy lafo ary magaga ny olona ndraindray hoe ahoana moa no mbola mahalafo antony nefa efa milaza tsika fa zerina fa tena ilaina le fitafiana zany ny dikan'izany ny fananatsika zany fanaovana ny textile fanaovana lamba zany de tokony anisan'ny andro lehibe ekinan'ny firenena satria tsy milaina ny fanafarana ny reny ny fisindreny conteneur be de be reny raha ohatra ka misy miverina ny fanaovana lamba eto amintsika ary tsika ary taloha de nanondrana zany hoe vola tokony hiditra amintsika zany lasa ny olona mikarakara ny namotika ilay toekarena fiarina coton teto amintsika de lasa itsika indray no mividy an'le coton zany moa zany de anisan'ny hoe tsy fahafahan'ny firenena tsy fahaiza mitantana n'ilay firenena fa akoatran'izay nge hatramin'ny androany tsy mbola mahita akoatramin'ny androany akoatra ny fampanantenana akoatra ny filazana ny kapobean'ny vely rano hoe zao ny rosotsika amin'ity asa ampazotrotsika n'ity fireneny ty tsisy ny farany tena tsotra indrindra de tokony hoe ny isy zany raha hoe tena farany rehetrarehetra janona dolidoly fa hoe inona ny politika ny fanjakana natolotra ny fanjakana ataony ny fanjakana iasany ny fanjakana ankehitriny makasika ny fambolena sy ny fiompiana tsisy tena manahirana tsisy hoe manao lalany atao manao vokatra zany ay ny teny an'izany tsara re tatsa tsisy amohan'ny vokatra ay zany fa ina le politika akapobeany apetraky ny fanjakana amin'ilay momba n'ilay izy tsisy ny fanaovana sensibilisation fampahafantarana an'izao hoe vary maro anake volo vary maro anake voly avitra zany misy zany efa fatao hatramin'izay zany rehefa nisy hatramin'izay ary manahirana ny zavatra efa natao taloha no averimberina nefany ny tena milaza fa ioatra n'ilay 10 taona teo aloha tokony zany tokoa ngetsika ioatra n'ilay 10 taona teo aloha zany tsy tokony lay hoe lay filoham-pirenena rera miteny an'izany fa tokony tsika menakavy fa ny lalana andehanantsika ve teny izay tokoa zay ny le izy lalana andehanantsika ohatra ny faly fotsiny mitsikeran'ny mpanohitra ny fitondrana lasa manentsika ny mpanohitra azy fotsiny fitondrana aleo ny mpanohitra anao ny asa ny itsikeranao fa ianao tokony anao ny asa anao zay ampandroso ny firenena satria ianao no mitondra ny tanitsy ny fanjakana zay no adidy amanandraikitra ao zay no fitianana ny vaokanao ny fampandrosona ny firenena fa tsy ny famalina ny zavatra teneny ny mpanohitra aleo le firenena no entina aleo le firenena no toizana zany hoe zao ny fomba hitonana azy afahana zany mampandroso ny firenena satria marobe ny vahoaka ankehitriny tena efa matiny aminanana tsy ny kere zany de fomba filaza fotsiny tsy fampitsakafo any atsy misisany am'izao fa tsy fampitsakafo na ty andreny vohatra rehefa misy tsy kere no filaza azy fa fitombon'ny 4 de mi zany mi fa me mafy nge le fijaliana zany de tokony zany ary ny fanjakana androany
tokony hijery am'izay hoe ahoana ny politika ampiarina zay tsy mampirisika anareo hoe mba variana miaraka aminay amin'io resaka élection io tsy manina io asan'ny seni asan'ny seni io resahana io resaka momba amin'ny fifidianana io tsy asan'ny fitondram-panjakana malagasy io fa asan'ny seni zay ataontsika hoe rafitra manokana mikarakara ny momba ny fifidianana rehetrarehetra de alao izy anao anio fa nareo tokony hitondra ny tany tsy ny fanjakana araky ny asa tokony ho ataonareo fa zao tsika hoa tsisy programma tsisy ininy ty firy volanyty tsika zany olona resaka fehikevitra fotsiny zany ny PM zao hoe fa ny tena marina de hoe inona le hevitra politika ataon'ny fitondrana am'izao tsisy hatram'izao tsisy olona miteniteny foana no hitanao isanandro de ny fitenenanenana foana taloha no ahitsy vao mainka eo mivoana am'sa voambony eo de lasa any am voambona indray ny sasany mandeha manahirany ty fireneny te manahirany dahoary zao ho atsika ampieno mpanaraka tsara zany satria betsaka moa no manontany hoe iza tsara moa le solomavambahoaka iny de betsaka ny resaka mandeha vola boatra hoe resaka natratrarina vola ohatran'izao sy ny sisy de ndraindray misy naharaka an'le vaovao tamin'ny 7 sa 8 any iada fa misy tsy naharaka an'le vaovao zany de mba atonga atsika hoe même niveau d'information zany mitovy ny fahazona an'le vaovao zany satria tam'izany ohatrany hoe victime le olona gaga ihany rehetra efa ahoana ary fa ay zany ohatrany efa hoe fiainan'le mpitondra zay manohitra tam'izany fotoana zany fitondran'Andriamatora Rajonary Mampianina fa mitondra izy am'izao fotoana zao satria lasa voaresaka foana ary tsy voaresaka amin'ny zavatra mahafinaritra lay solomavambaoaka sy ny manodidina azy fa voaresaka amin'ny zavatra tsy mahafinaritra amina barofo amina endri-javatra hafa amina tantaran-javatra hafa eto amin'ny firenena ka mba ahafahantsika tsara mamerina an'le tadidy de any zany tsika miverina tonga saina hoe inona tokoa ka iny zavatra nitranga iny na tonga an'le hoe raharahana vola be tao anaty baoritra de nanakanana solomamboaka lantrakotomanga tery namotana ndray alina de nangatahana azy hanokatra amin'ny fiarakodia indrindra tao malina fa tsy netiny sokafana fa rehefa tena nandeha le ady mafimafy niaraka tampitandro filaminana teo indrindrandrindra polisy de ohatran'ireny lafinjavatra de jerevantsika tsara le izy de misy hira eno tsara le hira mandravaka an'le zava-misy zay zareo ihany moa nandefa an'le hira de eno tsara le hira de miverina indray zay sy ada rehefa aveo fa miverina mitadida aloha tsika hoe efa nisy raharaha ohatr'zao hoe zay mbola tsy fantatra moa taiza moa nefa rahan'le raharaha zany sa nangingina ho azy tamy fotsiny ada ndahoara faly Mets metin lanto. Pocil lanto. To marcharera ku. Hah? Ja, lepas matam. Lanto. Marcharera. Lanto, vai vem eu vou sendo. Leva. Eu lanto, passei zende. Matam, zawadi tyle. Zam ka gula lu. Asule ka gula resa kam. Asule ka gula resa kam. Zao matama. Azafady ary mba sokafy le malina fotsiny. Vao sokatra avy ao anatiny angambany io. Atao angamba tsy afaky ny andray anao avy ao malina hitsofoko ao. Tiens bon. C'est comme
Vetivety le mpanao gazety aza mba misisika vida be mihitsy aloha raha le polisy anao le asa nao aloha zay mba hanao asa kely Ah, voilà, porte attention, je ne peux référence 2. Aona stahoana mitana izy voalohany aloha zareo za maka io mangarara toany zavatra rehetra atao eto averikiray dia tapitra rehefa aveo mandeha dia mandeha ny ankety mikasika ny rehetra zavatra rehetra ao ka za tsy manao interview fa manao instruction am'le OPG de gérer iny le fampatsahivana ho an'izay nanontany hoe inona moa zany raharaha zany vola iny zany 200 millions d'ariary ahoana 1 milliard ahoana vola roa baolitra taiza dia ny solomamboaka lantro Rakotomanga tamin'ny jona 2024 zany iny no sakana mitandro filaminana araka n'izay fomba fiasa mitandro filaminana teny namotana no nisy ny trangan-javatra iny ary na fahatarana zany fa nitondra vola roa baolitra izy mitetina 200 millions d'ariary na 1 milliard FMZ. De ny commissaire hitantsika teo moa zany de hoe misokatra ny fanadihadiana amin'iny raharaha iny de hoe toeny tsy fantatsika loatra eto ada hoe nakaiza am'izay le toy an'le fanadihadiana natao iny ny vola be iny ary inona ny antony zay nanajanona anazy teny namotana zay nangatahana ny anokafana zany malarelana iny fiarakodia lehibe iny zany fiarakodia nentin'ny solomavomboaka iny zany fa mampalahelo de hoe rehefa misy zavatra zany ataon'le fitondram-panjakana de misokatra amin'ny fanadihadiana de iny loha de tsisy toyany iny any ny tena manahirany eto Madagasikara fa zava-dehibe ny afatarina natrangan-javatra ohatrin'ireny reny ny atao hoe olom-boafidy eto amintsika de asa aloha hiada
am'ty raharaha zay efa nambara ny sekretera généralny teo anivo ministère ny tontolo iainy an'ity hoe ny ministère ihany no afaka mamoaka autorisation de transport ary tsy azo trandrahana ny voamboana ampalicentre ka mbola isy antso irandray hoe ay teo foany Kristy rehefa avy manao zavatra tsy milamany dia antsony Kristy vetesina le hira-pivavahana mahafinaritra mandona amin'ny fony malagasy ay teo foany Kristy tsy miaraka amin'ny mpangalatra Kristy tsy miaraka amin'ny mpandroba tsy miaraka amin'ny mpandroba tsy miaraka amin'ny mpanao barofo Kristy fa azazimba zombaina fa manohitoena ny safidy ara-kristianina ny olona kristianisme zany samy hafa mihitsy zany ianareo miteny ity zany iny lalan'iny ay teo foany Kristy de laifity hafa ny zavatra tenen'ny vavanareo fa ny fomba hitantananareo ny firenena sy anapitehanareo n'le malagasy ohatran'izao fandrobana barofo fanapitehana fanodigodonana fanondranana de rehefa avy manao ny zavatra fataonareo anynareo de lasinareo ay teo foany Kristy fa maninona tao an'izany le raharaha mba menatra ao anatin'ny baiboly misy zany hoe aza manonompo ny anaran'i Jehovahandriamanitra hoe mba misy kristianina manana amin'ny finoany tsy hoentina aminatrangan zavatra ohatran'izao fa tena mamenatra lizy mamenatra lizy tsika moa zao mbola miandro ny version officielle tsy mbola misy miteny eto meloka na tsy meloka omalitsika de nametraka tamin'ny fandarantsika hoe miandro ny fanazava-kevitra ilay osolo mamoaka voatontonona amina raharaha ohatrany io fa tsika nandefa ninorona tsara iny satria nisy nangataka lizy hoe ohatrany ahoana iza tsara le izy io de manao rappel fotsiny tsika satria orona tsara efa miparitaka iny any amin'ny tambajotra sosialy ndrehetra afaka mijery amin'iny tamin'ny volana jona 2024 iada ya le izy aloha tsara ho fantatry ny olona hoe tsy vola baoritra le izy fa vola tao anaty baoritra tsy vola baoritra fa vola tao anaty vola tena ary raha milaza koa moa hoe tsy tena vola iny de vao mainka aloza satria vola sandoka zany vao mainka eloka hafa mihitsy fa tena vola le izy fa tsy ny mitondra vola ny problème tsy ny mitondra vola ny olana tsy eloka ny mitondra vola fa fotsiny misy lalàna zany eto amintsika mametra ny vola afaka entinao mivezivezy zay aloha tsara ho fantatra ny vahoaka zay misy lalàna mametra ny vola hoentinao mivezivezy fa ny faharoa matoy ny zavatra iny nisy fanakanana mpitandro ny filaminana ohatran'ireny de efa nahazo vaovao mialoha lay mpitandro ny filaminana tsy possible mihitsy any tobila rehetrarehetra mandeha eto Antananarivo tsy sakananao ijerena ny ao amin'ny malina rery finianao rery no ny sakanany ianao anefa anao solom-bavam-bahoaka de hoe aloha le sokafana le malina rery nefa nahazo vaovao le olona ary nazahoany vaovao de tsy nivady andefo mandriny fa ny olona niaraka taminao mitondra lay baoritra ny olona miaraka aminao ny olona ao aminao ao no mampahafantatra hoe iny ny député lanto fa tondra vola amin'ny baoritra anakoroa ataony ao anaty malina satria précis tsara na ilay toerana tiany hojerevany azy de zay zavatra zay zany tsara ho fantatrika faharoa manarakaraka an'izany lay vola tsy nanana valiteny mazava izy amin'ilay vola satria tsy fananany le vola tsy anazy ka ilay raha miteny izy hoe an'ilay fikambanana lay izy de jerevantsika zany hoe aiza lay compte ny imputeny an'le izy zany hoe misy traçabilité hitany amin'ny banque satria fa le vola teo vola mifatotra tsy hoe mifatotra amin'ny elastika fotsiny fa mbola misy fatoram-bola lay avany amin'ny banque sasany fanaizany naty zany tsy vola majinika io ka hoe cotisation amin'ny mpikambana ka hoe ty 500 arivo sy ny anina fa tena ray alina sy 10 arivo eto amin'ny fity fireneny ity zay zavatra rehetrarehetra ny tenenina fa misokatra ny fanadidina de lasa voatototra ho azy satria lasa voatototra ho azy zany manahirana eto amin'ity fireneny ity zay le isin'le tsy maty manota hatramin'izao le famatoram-pahefana misy eto amintsika io nge tsy mahagagy ny finoan'ny repoblika amin'ny fino faratampony
fitsarana filohan'ny fitsarana donc mazava ho azy fa rehefa hoe resaka anao filohan'ny repoblika rehefa olona avy any amin'ny filohan'ny repoblika zany filohan'ny repoblika manko tsy lay olona fotsiny fa lay rafitra mihitsy de rehefa olona avy any amin'ny fiadidinan'ny filohan'ny repoblika zany de manana hery sy tanjaka ohatran'ny filohan'ny repoblika ihany zany eo anatrehan'ny fitsarana rehefa tonga eny de am'le fampanginana le influence zany tsy mahagaga zany eran-tany no misy an'zany fa tsika mieritreritra hoe tsy ho toy ny eran-tany fa mba anana koa mba fiovana mba fahamarinana sy ny karazany ny famerenana niny sary iny de fampafantarana fotsiny ihany hoe tena le solom-bavambahoaka tena manao zay tiany ataony zange tena atsiny ihany député solom-bavambahoaka ihany zao milaza fa de misy solom-bavambahoaka mibaiko miaramila ny ministre ny miaramila amin'ny teny hoe tsisy civil mibaiko miaramila zany nisy ny civil ny mibaiko miaramila efa nyteninen'le député teo fa civil no mibaiko n'le miaramila ary nandeha le miaramila nanatanteraka lay baiko fa nytian'lay ministre tenenina de hoe tokony tsisy miaramila mandray baiko ny civil raha izay ny tenen'lay ministre ny folanda marina zany tsy tokony isy miaramila handray baiko avy any amin'ny civil fa ny hoe tsy misy civil mibaiko miaramila io izy io nisy mibaiko pourfoy fa tsy marina ny tenin'ny député hoe nybaikona le député anankiray le miaramila de nientiny de nandroba le fananana sy ny anana rehetrarehetra ary za hoa zay zany hoe tsy ny miaramila tsy ny gendarme tsy ny polisy no alako fa mampalahelo azy satria vetavetainareo amin'ny asa tsy manjary nefa ny tena kito ifaharan'ny fiaramonina ny gendarme sy ny miaramila sy ny polisy ny fandrimpanemana kito ifaharanay hanananay filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakany zay no mampalahelo anay ary mampananay tsy tokony isy an'zany re tompoko tsy tokony isy an'zany fitsarana amin'ny tanily zany fa zany no ilainay teny tsara ny fahamarinana rehetrarehetra zay nge ny ilainay zay nge tsy miady aminareo fa zay miteny hoe tokony hanana an'zany tsara zay hanana fitsarana tsara sy marina zay hanana miaramila tsara zay sy marina hanana gendarme tsara ofana fa tsy lazainareo no faninareo de ve lasa dahalo tsy izany ny ilainay fa raha ohatra mbola izany aloha no vokatra de hajanono aloha fa zay tena mila an'ireo tena mahatanjaka tsara ary zay miteny hoe apetrao amin'ny toerana tokony ho isy azy reo olona ireo akoatran'izany ohatra nireo mpiasam-panjakana rehetrarehetra zay nofanin'ny firenena nandanin'ny firenena vola na ny administrateur civil na inona rehefa nandanin'ny fanjakana vola na ny mpianatra ny anatany andafy nandanin'ny fanjakana vola ampiasao araka ny tokony ho izy fa ilain'ny firenena zany sady mba mamerina ireo vola mba efa lany ny firenena taminy za moa iada teo am-piandohana ny teny tamitsika ihany keo mpanaraka ny amin'ny hoe faranantsika meloly izy fa ny antso antarobe teo tamin'ny zavatra tokony alama aloha zany de afaka mihoatra ny amin'ny 12 maherikely zany tsika satria mbola misy zavatra tetsika mbola ho resahana manko ny andro raha teo mamarina ny falanderina tsika androany zoma fa le endriky ny fomba fanaovana politika mihitsy zany ada ny rehefarehefa amin'ny tany eto Madagasikara de te hitondra ohatra tsika hoe ohatra n'izao tompoko ny fomba fanaovana politika mahafinaritra miaina foto-kevitra ary tena hoe mitsinjo ny fiainan'ny firenena de hitondra karazana sary ohatra kely vitsivitsy tsika ary olona ny omana hitondra fanjakana olana manana fijery matanjaka be ary vao mandalo de matanjaka tsara zany le energie hoentina matanjaka tsara le pouvoir anana ny ada ary zany no tazaina ny fomba fanaovana politika teto Madagasikara zany na tonga ny ady ho resy lahatra no politika satria voataiza raha-potikevitra zany na tonga ny faniry resy lahatra manao politika satria voataiza raha-potikevitra fa tsy nono ny fitsiriritana fahefana sy ny fandrenesana fofombola de lasa ny azakazaka hoe mba teanao politika fa ao ny mampanankarena aingana ao ny ahitana tsain rapida ao ny azona fiarakodia raitra farapara amin'ny manjabe ohatran'izany zany ny sasany ada mba jerevany ety isarin'ny président Dideratsiraka mivory tany amin'ny Nations Unies ty de izy ireo avariakavanana ao aoriana président Dideratsiraka razana bahiny Marjama Jérôme filohan'ny vonjeray tsy mivaky mpanao politika avy aiza avany vaingain-drano dokotera izy eo akaikiny eo tompoko lahy manandafy raha kotondrina
Flou national ny MFM. Avy ny fianaratsoa manandrina. Zany koa manko tsy maintsy resantsika fa tsy hain'reto olo reto koa zany ata. Satria mba misy source ohatran'izany koa le olo le. Ambadika io misy an'Jean Jacques Séraphin. Raha tsy diso mbola nisy sary niaraka tamin'ny Simon Pierre taorianan'ity fa tsy azo zany. De iry amin'ny sisindry pasteur Andriamanjato Risara. Filohan'ny AKFM tamin'ny fotoanandro fa rehefa nisaraka ny AKFM KDRSM de nisy moa le AKFM fanavozana dia nitondra ny AKFM fanavozana ny pasteur Andriamanjato Risara Mahitson. De tsara ho fantatsika koa ny antony Mahitson avy tsy mahitsy tompoko pasteur. Zay tsy mifanalavitra teto Ambohimanarina teto akaiky Nambody mita teto. Ara-tantara koa zany mila fantatsika zany. Vavy ny tompoko vavy Bao Andriamanjato. Anisan'ny ingénieur namiratra azy voalohany ho an'ny vehivavy taty Afrika. De jerevo ny fo mafaiza ny président Didier Ratsiraka mampitangorona ny olona eo akaiky ny ary mampandray andraikitra. Sarotra neny nampiavana an'izany monja jaune sy manandafo zany. Enjany zany. Sarotra ny nitondra ny rara ho an'izany hoe monument sy ny kadera zany MFM AKFM KDRSM. Fa zao mpanohatra ny président Didier Ratsiraka reo fa ahafahana mitady fandaminana nasina ny CSR. De miatrika fivoriana faratapony. De mitondra hevitra iombonana hoe zao ara nitondrantsika ny firenena. De samy nahita ny rehetrarehetra mbola tahorana io nanao deuxième tour tamin'ny président Didier Ratsiraka ny président manandafy tamin'ny 1989 volana marsa iada e. Ohatran'izao zany no hoe endriky ny fova fanaovana politika sy fampandeferana ny ampo sy fikatsahana ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Tsy mitovy hevitra eto an-tanindrazana, mety samy manana ny fomba fijeriny fa hevitra io. Fa zao misy cause iombonana tokony harovana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de nijerevana zay. De namolavola vato nasondrotry ny tany raty eo ty Madagasikara ty. De ngeza be le hevitra hoentiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena iada. Ny président Marc Ravalomanana. Président Marc Ravalomanana rehefa mivory koa tany amin'ny Nations Unies de hitantsika ao aorianany chief of staff Henri Roger Ranavison. Avetsy faratsio. Olona manana maha izy azy koa zany. Ary tena ngeza teo akaiky ny président Marc Ravalomanana ny hevitra nety zany. Io aorianan'io tompoko lahy Nasora Jonarvola ministre ny finance tamin'ny fotoanandro ny ada. Zay niaraka tamin'ny fanavozana. Manana ny maha izy azy koa zany amin'ny tontolo ny resaka toe-karena sy ny fitantanam-bola. Io akaikiny io raha tsy diso Marcel Rantseva ministre ny raharaham-bahiny dia ny angamba mety mahasovoantsika tany amin'ny firenena mikambana raha tsy diso Bezo. Izy io? Ohatran'ny Bezo. Tsisika. Hita eo ihany. Fa jerevy le olona manodidina zany. Olona manana an'le tsanganana daholo. Olona manana an'lay finiavan-javatra ngeza be hikaro-baolana. Hiaro ny intérêt à Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Voadidin'izany le filoha Marc Ravalomanana. Voadidin'izany le président Didier Ratsiraka. Ary mametraka ho zava-dehibe amin'le hoe foto-kevitra ifampizarana. Satria miaina an'le hoe Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena arovantsika izany. Fa ohatran'izao le fitondrana ankehitriny. Tsika tsy miteny amin'ity sary ity ny amin'ny hoe ratsy akory ny fitondrana entom-behivavy. Fa nanana olana ihany tsika na tiana na sy tiana iada. Tamin'ny mpanjaka, Ranavalona voalohany, Ranavalona faharoa, Ranavalona fahatelo. Tsy tafiditra tetika frantsay. Na inona Charta Lambert. Nataony Radama faharoa. Voariny ihany ny fanjakana. Voariny Radama voalohany. Voariny ny Andrenampolimena. Voariny rehetrarehetra. Fa sahirana savolaina taty amin'ny Ranavalona fahatelo. Satria na tiana na tsy tiana ara-diplomatika misy lesoka ihany. Ny fomba fijoroana vehivavy eo anatrehan'ilay diplomatie internationale. Dia io ny Flora Jell zao tamin'ny Nations Unies farany teo, tao New York.
eo ministry ny serasera tatsy jereo tsara tatsy am'le sary rona lefatsika teo ministry ny raharaham-bahiny ministry ny vola jerevitsika tsara mpiambana ao anatin'ny CSR mpitarika mpanohitra atsotsika manohy ministry ny serasera ny hitatsika de ny directeur de cabinet directrice ny cabinet hatra ny civil ny présidence de lay mpikambana ao amin'ny présidence anankiroa orina de tsy gaganao raha ohatra ka tsy mandeha am'izay loha ny kabary tsy fantatro ny dikan'izay fa le endrika izay tiatsika aseho zay ny aminy hoe ho amin'ny fomba fanaovana politika sy fampijoroana olona na tokotoko kokoa tamin'ny Andriamavilanitra ve ny filoham-pirenena mety safidiny zay fa ho amin'ny fomba fanaovana politika sy eo amin'ny sehatra nasionaly ary sehatra resam-pirenena mamelanja lehibe ny fampandraisana andraikitra am'ireo heverina fa voalohany ny mpitarika ara-politika matanjaka zay mizara am'izay foto-kevitra zay fa faharoa reo heverina fa tena tompona andraikitra zay hife ireo andraikitra eo anivon'ny androm-panjakana samihafa zany fa tsy hoe mahafinaritra satria mety miroa le air ranona tsy hoe mahafinaritra fa mety ohatrany mba misimisy raisina tsara bikabikaina tsara ihany fa tsy hoe mahafinaritra fa raha ihany na mety efa mety manana lobbyina kely manodidina ohatr'izao nefa ianao mandeha le kabary am'izay midona amin'ny poto problema nge le kabary ny filohan'ny repoblika afarany teo reny fa maninona ny tany aloha rehetrarehetra trany tsy nety nisy problema iada fa maninona taty aoriana nisy problema tsika hoa tsy miteny hoe tsy tokony andraindraikitra vehivavy fa eo amin'ny endrika ny fomba fanaovana politika sy ny fitantanana firenena mbola hafa ny fametrahana andraikitra am'izay verina fa fananana traika efa lehibe karana misy eto Madagasikara de mbola azo lazaina fa eo am-pelantanany reo ray aman-dreny lehilahy eo am-pelantanany ary mbola misy vato nasonotro ny tany marobe tsy voatery vehivavy manana an'izay andraikitray ame imazy ny lay firenena eo anatrehan'izao tontolo zao iada maraparana antsika ny adevitra ia raha salamiko aloha faniry za zao de nafinaritra be ana misy le hoe vehivavy daholo ny teo akaikiny teo za koa aloha de vehivavy daholo netiko tsy maninona mihitsy zany tsy any am'le izy zany hoe lehilahy sy vehivavy fa vehivavy tena tsara mandray andraikitra mety tena za tena hoe mety amiko zany le hoe vehivavy le fa aoka tsoko kosa de fa tsy hoe olona andeha hitsangatsangana ny olona nandeha reo na hoe olona nao pique-nique tourisme fa isolotena ny Madagasikara isolotena ny Madagasikara délégation niaraka amin'ny filohan'ny repoblika isolotena ny Madagasikara teo amin'ny fivoriam-be iraisam-pirenena ny dikan'izany de hoe ny firafitra ny olona entinao miaraka aminao manatrika n'ireny fivoriana reny de tokony amme taratra fojereny olona zany de mamme taratra n'lay firaisan-kinam-pirenena mamme taratra ny lay mahafirenena n'lay firenena ary mamme taratra ny fahafahan'lay firenena fa aiza manao fahafahan'lay firenena manao ny politika kapobeny hoentiny eo amin'ny tany sy ny fanjakana zay zany le izy io tsy mila jerena hoe lehilahy na vehivavy fa tena hoe vao mijery ny olona de misy an'le hoe misy firaisan-kinam-pirenena tsy firesahana foko tsy firesahana anina fa izay hitan'olona faharoa misy zavatra dinihana any de tokony mifandraika amin'ny anjara ndraikitra lay olona eo amin'ilay firenena no mifandraika amin'ilay zavatra hivoriana andehanana io zao raha mijery de misy mpitondra tenin'ny filohan'ny repoblika matetitetika ao de misy communication koa le ministre ny manahirana ane de zao le nen'ny olona zany tsy manana tantara ilay olona entinany fa nitsika efa manana tantara de ny meloa eto amin'ny firenena lay olona de manjary lay tantarany eto amin'ny firenena zay mahagaga ny rehetrarehetra no aniko io vao mandeha de ty fidanitra mahavoafy to de zany lasa tonga de io olona ty fidanitra mahavoafy lasa izany ingeny mahasarika an'le olona miara-mivory le histoire kelinao le tantara kelinao teto amin'le firenena ty zao